Aody re ambany lanitra. Ie manambahitsika amin'ity anio ity a. Tsy vahiny. Fa ny miarabanao tonga soa eto amin'ny tany firaisapo. Miarabanao ndray. Miarabantsika rehetra. Aody re ambany lanitra. Ary c'est la formule de circonstance. Satria zaho no niverina ny teny ary fa ny telony zao tao arinany nandehanako. Dia azo atao hoe faly mitafa aminareo indray. Ary betsaka angamba no antanina resahana. Zaho moa dia iny andeha iny. Tamin'izany akatra dia tsy zaho irery. Fa iza? Fa nisy maromaro zay nifanojo tamin'iny ary misy ny avy any ivelany avy eto. Nandeha sambon-danitra iray. Ary amiraly moa dia zaho zany no mitondra ny sambon-danitra tamin'iny. Tena mafy ianao tika. Tonga tany. Vao teny amin'ny mausolée moa dia efa niaona. Tamin'ireo lasa teo aloha. Ao ny mpitolona, ao ny lasa tsy fidiny. Ary vao tonga tany ambony tany dia inona ho ianareo? Inona nitranga tao? Nasain'ny tompona anao pompy. Tonga soary ianao fa ianao malaza amin'ny pompy. Fa ny tena nampiaiky dia ity. Navita 7,795 sy telo tapitrisa pompy. Karanga ty tena mbola matanjaka be ianao ty zany. Fa niany. Matsiaro ny tena ho maivana mihitsy dia mavita betsaka ary zareo tsy maika ava dia niary nanisa teo. Rehefa aveo moa dia nilamina. Efa fantatra daholo moa niany betsaka. Dia niaona tamin'ny Ratsimandrava. Dia hoy aho hoe tafahoana tsika roa lahy ity. Izy moa mbola nanontany hoe iza marina namono ahy. Itsa zany Fa zaho milaza aminy hoe hatraty anga mbola tsy mahafantatra. Ono a? Dia izy ny teny hoe lazao fa tsy koa. Misy fantaniana momba niany sany aty. Fa efa mandroso Madagasikara zany. Izao nilazaiko anao mbola vo ny feoko ihany no miverina. Dia nisofiko miverina. Tany izahay somary nifanilika hoe iza no hidina teo hoe aho hoe zaho no tany ambany farany. Dia aleo zany hiverina any. Teo izahay moany rehefa tolakanto dia manao domy. Omaly zao dia zaho no manao domy niaraka tamin'ny Ralaimongo sy Ralambo. Tiza naresy? I Ralambo aza tsy nanaiky fa hoe aleo atao kato. Fa tsy mahay domy izy dia nampianariko teo moa izy dia nampianariko beloty. I Ralambo. Dia lasa enjana be izy amin'ny beloty. Amin'izany moa zahay rehefa manao domy dia ira foisy rangita no mikoty point. Fa izy tsy manoratra. Fa vato no ampiasainy. Atambatambany eo. Dia tsy akilany etso moa mandritra anay manao beloty dia enam-pony merina miresaka amin'ny Elvis sy Bruce Lee. Mahavariana. Ary hoe miteny inona zany reo? Mieritreritra na enam-pony merina hoe ahoana moa no miteny hoe ny ranomasina ny valapariako amin'ny teny anglisy. Samy miteny gasy izy dia azon'ireo. Zay ny zavatra mahafinaritra. Tsy dia hitantara zavatra betsaka fa mitondra hafatra matoa midina. Eto moa dia manararoatra satria sportif ny tena. Miaraban'ireo haltérophile. Zay nahazo meday volamena tany Afrika. Eto dia tsorina ny tsiambaratelo. Fa nanampy be an'zareo izahay. Satria izy mibata fonjam-by. Dia izahay manampy misitona avy ety ambony. Dia mba miamaivana ny altera bataina. Zahay moa zany, zay ny mba kely azo atao. Ary ety amin'ny farany dia hoy izahay hoe transcendance. No mahatonga an'izao resaka izao hoe miteny. Je serai là jusqu'à la fin de ma mort. Hoy amantsy an'ireo any ambony any. Fa hoy kosa aminareo ety ambany hoe aza mifanilika. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dimy. I feel good. Inona moa
fontsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoko nefa dia mitovy hevitra fafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizafy. rehefa iny zay malasa olona Alasinainy talata lavibilaka misy moa sabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, maraikitra e. tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana mahasana ny tontolo piainanao. Orange. Tia kostika miarabantsika e manao miaraba atsika miaraba tsy maty foa manaina ary Miarabantsika de rehetra. salama e faly ihany koa na enon'ny débat teo efa fantelo moa izy zay no teny taorinan'izy nanafatra masoto miakatra foana izy na de vahany midina midina moa zany. midina midina azafady fa indraindray manko zatra be tsika am'le hoe masoto le izy koa zareo koa midina avany midina vava izy koa avarako ny larisa koa rehefa tonga eo de tsy atao hoe mandroso ke tonga de tonga nga misy dikany aminy Tonga soza izy ato. tonga soa le tonga soa ny manahirana any amindrareo tsy satria izy zao ny ainga teo zany aloha fa aingana loatra aloha tokoa ny générique-ny Chelsea fa tokony misy an'le tokony misy an'ireny le amin'ny farany na loatra misy teapina le misy kitana kely le manatina kely tonga de tokony misy an'iny manaraka asitsika nika teapina le milatsaka avany de de miarabantsika tratra ny volana jona hoe le nampihira ary ambany dy zay iaraba indray le tsy alahy izy zao maraina de milaza izy fa arabaina indray itsika aloha tratra ny volana jona engane ny fiainan'ny mpanakanto mba tsy hohonahoana ka de manaroboka tanana any anaty fotaka misy miboiboika zay vao mahafantatra hoe ino ny trondro atao loka fa enao moa le manao do zany le tsy tadidy tsony sa efa tokony tadidy am'izay ny olona am'le manao do anampanakanto zany zao de fa corda ray le izy de le corda mikely moa zany io nefa le corda mikely io tsy tena miasa io amy do satria mavarovarotana dao le corda ambiny dora josona moa nanontaniako zany de any mimi ozy izy izy io mimi efa namidy tsikelikely moa le corda zany ary le bandy vidin'le izy ary mbola mpiantoka koa fa tsy tena bandy mamboatra gitara ny sasany moa zany ny gitara am'izao de efa vatany sisa de velesina atao percu ahoana nafatarany lahany zany am'le ana tena mivaovina any le izy moa zany tena marina le izy moa zany ry havana mazava ihany koa ny afatry deba teo hoe azo mifanilika zay aloha zatra teny ilainy any spécialité gasy sois irresponsable za zao tonga de tsy mifanilika fa rehefa tsy laniko zakay tonga de vomeko Makasitraka ay moa zay mitombony amle direct. misy sary tsika androany misy sary mihitsy tena zay le tsy zatra miasa talata ato atsy ny aseho miaraba atsy ny aseho de hita tsara mbola vokatra tsara ihany sakay etsika aseho ihany etsy izy zao etsy am'le any etsy etsy ny sary fa tiany aseho manao le tsy maharaka zany hoe ny zavatra mamokatra tokoa moa zany na fahavaratra na ririnina na lohataona na fararano raha ohatra ka ataontsika efatra zany ny toetrandro misy foana izy ohatra hoe ny sakay ohatra hoe ny akondro misy ohatra hoe foana ny anana fa ny endriny no samy hafa ny akondro zao fa manomboka velively-ndrirana izy zao satria miditra ririnina fa le hoetiko aty zany a tena mbola taveziko tsara mihitsy satria ny akondro tsy misy an'le somary tahena kely rehefa ririnina karaha tahena izy maty izy ko neza ny tahena ty asina tainomby nalana ny raviny ohatra ny zany akondro zay tsy haiko aloha ny akondro ny akondro kosa tsy haiko satria letchi zany zao efa letchi zany rehefa mba manao fotoana amitsika amle letchi karazany roa iny fa ety ampamboana moa zany anakoroa de alevantsika ny loha hevitra aloha any ty lesy misy ile direct aloha zany le manontany ato amin'ny MPO zany afana manaraka an'izy apatsivina foana amin'ny page Facebook ny RDJ 96.6 FM de na ny YouTube RDJ FM 96.6 io ry zazavafa de enao ndray mandamy manio zany fa enao moa tompona andraikitra amin'ny sakainanjanary zay moa tiany le misy manontany koa momba ny tany sy ny fambolena moa misy mifanamasahana ny tany moa zany aloha de rehefa anatin'ny roataona sampy viu Efa esoriny atao akaikiny eo. satria any anio ny zavatra maniry zany rehefa mba miakatra talata ohatr'zao zany de mba atolotra ampitiavana le zavatra maniry be de be mamboly sosiety fa osehoko anareo le sosiety avy any aminay indray le tany mihitsy ny tanyrazana mihitsy nefa masaka kokoa aloha Fabio misy tsy ho zaka tao amin'ny mihitsy fa nitondra ihany de ngamba ty menandry body hoe ane
bodo izy moa zany ampanantononety vao may jerenareo fotsiny tanako zany no ahitanareo le izy ka izy tia de malailay de rehefa le ohatr' zao izy de mampatsiary le ombilahy ny tanany eny reny ragoty any eny reny ragoty afangaronay amin'ny voanjo totoana voanjo de afangaro tsara le izy reny any nanantena any nanantena fa le izy tokoa ny aloha zany aloha ka sosety ty aseo ty aloha fa ohatrah zany loaliko akavanana tsinona le nisy voty eo amin'ny tapony taolana ambany dia sosety no nataoko nandritra ny 2 volana izy ty mantsy dia misy kosomary ahoany loaliko raha mity iny zao ohatrinona misy madididity ty aleo iandro sabotsy maraina aloha de iandro sabotsy maraina satria fa mila fa mino fa tsy miparitaka tsony ty sabotsy maraina de omeko fotsiny izy sabotsy maraina le sosety misy malailay misy malama ohatrohatra reny mihitsy moa zany le sosiety sady latsaka le telefona jereo ihany mahafinaritra ke mampiseho ny zava-maniry reto satria zao ny contrat ampanakanto efa tsisy tsony aleo mampidira fambolena efa tsisy contrat aloha de tsy maintsy le akoho areo zao tenenina fotsiny aza mbola manatody aloha raha tsy mizoma ny alika koa moa zany de tapotra ny zanany ao zany de nene le akoho nanatody fa tsisy tapotsiny le izy fa jesa ohatrany akoho sampitsampina koa ty akoho anay ty olona ny rainy zany fa inona ny antokony le akoho ty tsy haiko loha ny antoko mazava be zany atokony olona mazava be le tady azy efa tsy hita le tapotsy tamenany sisa ny tamena fa ny tamenany angely ty tsy mena taizandrela nisy tamenaka tody mena na gana farak'izay milona mikisina amin'ny tany zao ary mbola tsy mena koa fa tsy sponsor moa zany io zany fa rehefa aveo tsika mandamandry fa tozay moa zany fa ny resaka nalaza omaly moa zany ny asa nisy nahita nanao lozy kapiteny za loha tsy nahita sy mangina volamena tsy nahazo réseau aleo ndray ozy izy zao aleo am'zao ndray ozy izy zao ndray izy mangina volamena manara loatra miraba amin'ny le mec amin'ny fahazahoana ny coupe d'Europe ila moa zany zay ny loko kosa aloha tsy de mitovy ny loko tsy de mitovy fa ny endrika sy ny alava eto aloha manarano ohatra miaraba amin'ny pasteur lanto aloha fa dia nankalaza ny tsingery taona izy omaly zao ataontsika feo pasteur lanto manao ny namako reny araba tompoko otray tamin'ny alahady zany fa ny varavarana ny idirany debaka ary direto tsy hitako navela ny deba ny vo varavarana niditra tetsy mirindrina tetsaka arabe zany tsara salama oento sa tsy izy inona ny vaovao avy eny amin'ny firenenareo eny nareo toatra ny adevitra tamin'ny sinoa tamin'ny omaly ny resaka hoe avy aiza marina moa ny virus nindandrindre tsy mety ka ny madevy tamin'ny malagasy tsy mety samy laziky leo dia efitra be ny malagasy molamola ihany ka molamola iza molamola izy molamola izy manao hoe moramora de izy hoe molamola molamola oa ohatrany hoe miafiafy ohatrany afrikanina vavy manambady sonoa tsisy miady mihitsy lasopy ny atao misimisy ela le kopy araba le meka zay avona sady nahazo kopy tamy sabotsy ianao ve rangaty tonga de tsy mipanjaka no alabaina aloha tsy azoko na ny anonona aza hoe le misy manontany hoe zafy nga tsy nentina anao domy mbola tsy teo izy fa nidina any zay raha zao se nidina tany Bilbe de mbola tsy tafakatra izy tamin'ny fotoana domy sy beloty miaraka atonga eny any ambony any fa za midretra ny rafoisy rangita le tantararitra le mandray rafoisy rangita mandray point de amin'ny vatony any zany azy za le sy tena lina mihitsy am'le izy raha tsy mandrava ro le sy nanontany hoe iza marina namono any fa efa any fanontany misy zalany zao miresaka humour le izy iza lesy moa zany namono a lesy aza mifaniry ono a lesy didie izy zany namono a eo koa raha ozy didie vao mba ataovy ke le feo le za raha mba manontany tena za mbo gagatra zay ny akarako anay tany ambany tsy misy valony aty ambony mbola manontany any amin'ny afo fandiovana any zany no misy ralibera mamaly rehefa aveo ka hoeto ny hevitra talata mareo fa misy sary
raha ohatra ka ny anany zavatra miketriketrika tato an-dohako dia kapiteny Abelanisia aloha ny teny satria tsy ny teny izy zany. Faharoa be dia be loatra ny resaka momba ny janatra nytranga Sabotsy. Le resaka tamin'ny Sabotsy moa zany fandaminana fandaminana no nitranga hoe ty tsena mivoha, ty tsena tsy mivoha, famaritana ny atao hoe épicerie de quartier, ny famaritana ny atao hoe tsena varotana inona sy inona sy inona. Amiko a dia ady hevitra sy resaka madio sy amin'ny fo mahitsy no tsy ampy satria be loatra ny taratasy mivoaka momba le anana miparitaka. Anana moa zany lazaintsika eo fa raha ny taratasy hita zany tamin'ny maraina ny Sabotsy dia misy taratasy zay manamanana endrika ofisialy ihany izy dia misy soratra eo hoe hena, fangaron-daoka, voankazo, romatsatso, voankazo, dia le hena aloha nitako misy tsipika mena mihitsy, mena. Dia rehefa avy eo mandeha ny ady hevitra satria nahatreny amin'ny primature ohatra nisy taratasy zay hitako tao anatin'ny Facebook aloha zany satria io zany ny fototsera aloha dia misy sarin'ny praiminisitra mihitsy eo dia misy fanazavana be eo. Vao eo moa zany zay ny namana Garanty Manora hoe inona le nitenen'ny lahateo indreo hoe misy koa fanazavana koa avy any amin'ny mpitandro filaminana fa tsy ry zareo ihany koa. Godara fa tsy Garanty. Tsy ry zareo ihany koa no garana midongy. Zay koa ty tsara garana midongy. Any zay ty tena tsara koa zay. Ainareo le atao garana midongy. Fa elahy mahafantatra garana midongy fa sambazimba. Le alaina dia anaovana sary amin'ny sarina stylo. Tsy nanao an'izany koa elahy. Tsy mahafantatra garana midongy ve laizany? Raha teneniko ny tena anarana sao dia zany hoe Miranty Godarako. Sady mitarihana laly ty ohatra ny garana midongy tokoa. Ainareo zany garana midongy zany izy tsy mba fanao jus fa alaina izy. Nareo ve tsy mbola nilalao an'ireny tokoa? Garana miara-maniry amin'ny bongapiso. Mahafantatra bongapiso? Fapokatiny eo anatiny. Nareo zay pakany Tomasina mahalala bongapiso. Bongapiso le ohatra malailay iny fony fa azo hoanina ny bongapiso rehefa masaka. Fa maimboniny bongapiso ve? Ny lahy le tena izy noloan'ny lafatsy le voankazo. Fa tena natonga ny anarany hoe bongapiso raha any amin'iny faritra 10 pointy sy Fenerivo iny dia bongapiso mihitsy. Zany hoe lahy lesy mpanjaka. Raha mahita ny piso lahy ianareo dia mino fa avy any Chine izy ireny. Satria ny azy garde corps mibetsaka zany fa le tena chef tena tsy miteny mihitsy. Tena marina koa zany. Ny anay ange le sakanay tao ange fa majeur vao fantatra hoe lahy. Sy fa dia feona saka lasy vava mitovy ihany. Tena Minette natao anarany aloha tamin'ny voalohany. Minette. Dia aveo Minon. Dia le rira vao antsoina atao Minette dia ohatrany somary manao fihetsika Bruce Lee avavy zay izy. Tezitra izy kay. Zako so zanako lahy miara-mijery mihitsy. Minette. Dia natao chouquette ditanireo hoe zako nanao référendum hoe iza ny atao anarany saky dia natao chouquette izy rehefa avy eo zany satria le Minette efa tsy tiany dia verina efa le Minette ny tsy tiany. Dia chouquette dia nanatony ihany izy amin'ilay chouquette fa nonako. Dia rehefa avy eo amin'izay jerena tsara dia io mavoan'ilay tsy tena mijery le taovam-pananan'ny biby aloha tsy tena ny alika nefa aloha tonga dia fantatra iny na dia mbola kely aza. Fa n'le saka tena no ny avy eo amin'izay niteny izy. Miao. Tsy mety mihitsy ozy izy ny ty ataonareo ty fa jereo tsara. Saro le volony vineny le saka? Tena sifflé le izy. Tena sifflé. Tena sifflé no tonga dia hitanao raha vao jerena le izy. Zany hoe le tsofina fohy zany fa le blobloblob ngeza. Tena zay tokoa ny hoe mahatonga ny hoe bongapiso e. Satria mitovy amin'ny bongapiso zany ny any amin'ny faritra Tsinanana moa ny atao hoe bonga zany. Sasazo zao miteny bonga eto. Satria ny bonga dia zavatra vaventy, zavatra ohatra ny tendrombohitra misy ala maniry. Fa raha voambolana meriny zay mamay ianao ny. Tonga dia hoe kabotsy ve? Raha Zay kabotsy zay. Raha be zany mifatana amin'ny radio. Ina zany le bonga tsara. Ka anarana teto ndraika zay le resaka nataontsika tamin'ny voambolana eto madiodio iny. Sabotsy zay le resaka le anarana iny Bonga raim-bozy. ny avoana ny dikany. Aloha mahatonga Eto meriny Any zay. Ambatondrazaka zao misy hoe apara bonga. Eo no mifarana zany Ny tanàna. ny tanàna. Io zany ilay loha mangina zay tsy jerena. misy koa le araiky zay be bonga. Eny tompoko. Dia hevitra amintsika momba zay tanàna zany. atsipy ny Be avoana zany ohatrany be tafo. atsipy kely tokoa le teny farany le niresahan'ny débat teo le amin'le resaka matotra fataon'ny rivotra indraindray rehefa manotsikotsona lankilosy mampanenona tsisy voniny aza hoe
manahirana ange le retsy le loha hevitra momba le zavanitranga ny asabotsy amin'ny ankapobeny zany aloha misy aloha zany ny karazana fifaniliana ndraikitra kely ao anatin'le izy amiko aloha ny hevitro zahako citoyen mpihinana anana dia ny mpivarotra no tsy omeko tsiny indrindra azafady any ny mpivarotra no tsy omeko tsiny indrindra satria mbola ao aminy aza ny fahamarinana sy ny finiavana matoa izy mbola mikasa ny mivarotra tsy satria nge le tombony kely am'le izy zany ny mpivarotra manao tisinday amina vola kely indrindra ny miditra sy kajina satria raha mivarotra ndray andro tsy misy kajy amin'ny tombony zany ny olona tena mahay business plan de ny olona mivarotra eny an-tsena na anana io na legioma io na vanikotrana io na sy ny sisa izy tsy manisa tombony amin'ny indray andro raha ny tena marina fa tombony amin'ny miakatra zay ny fomba anaovan'ny kajiny satria nareo hoe tsy mba mandinika an'izany rehefa mijery eny an-tsena hoe ohatry ny ahoana ara ny kajy tombony amin'ny ataon'reto olona reto za zao mahita olona mibata hena teo misy antrakoto be tena ela le satria fanenako tamin'ny contre-attaque tena marina tena sérieux tena mitrotro an'le izy eo amin'ny ataoko hoe 20 kilao eo zany le karazana antrakoto sy hena le trotrony de mandinika ny tombony alain'ny mpivarokena ihany keo satria ny hena anisan'ny voatonona tamin'le asabotsy loin de moi l'idée de polémique fa za fotsiny kosa nahita hoe be loatra ankehitriny ny fotoana lany amin'ny fifamalina amina sasavangy na taratasy io na Facebook io na resaka andalana zao ny nahavariana nefa rehefa tena mitombona tsara ny zava-mitranga tahaka ny hoe nandresy Chelsea tena miandry ady hevitra teknika miandry hevitra taktika ako fa nangina tsisy feo ny alina ny kitana indreo analina ny volana injao manangasangao ry pakafi bolo ingiao ny taimbavanao tsisy cause mihitsy tsisy resaka mihitsy fa de hoe nandresy Chelsea faly ragoty nandresy ny nalainy ny fanatanjahantena kosa ny alahady sy ny sabotsy zay nalaiko nandresy daholo natany amin'ny indikara tsy mba samba de tsisy ny teny an'izay tsisy ny teny an'izay satria zao ane de bara teo ny teny hoe le haltérophilie firaisakina moeringe hoe ny bada le haltérophile zany de rideba misitona avy any ambony de mba memaivana le izy aza tentenena any Afrika zany tintin ihany nanao an'izany taloha tintin koa zany olona tsara ka za moa zany voaingana vao nahalala hoe tintin kaipelika fa tsy azo voky zany secret zany tintin Milo ve Tintin olona tsara ve sa tsy olona tsara mihitsy kosa ka olona tsara tsy miditra am'izany iny ty kosa raha nga diso ty le tenen'le olona otopotsy le izy fa tsy otopotsy ohatrany hoe otopotsy fa izy rehefa tena feno ny vatana rehetrarehetra de odibojy tena marina kosa ny zavatra mahafaly moa zany de iainga rariva ry zareo mpanao handball firy izy mandeha firy moa zany zareo mandeha zao ny hevitra ampitaina am'izay tsara foana ny lasa any satria ny beach soccer nge zao mitsetsetra miteny hoe fa naninona ary izahay ny relation publique moa na fahaizana mifandray zany na amin'izana amin'izy io de ny fahaizana mitantana miampy ny fitadiavana ny mpanohana fahaizana mety mifandray amin'ny fanjakana zay mety manana jet privé na vola ary ny fanazavana ny zavatra atao rehetra amin'le taranja-panatanjahantena ilazana hoe afaka miady izahay na mandresy na resy satria ny lasa zany nampina de lasa manao ina ny fiantsona zany moa ça va faire jurisprudence ozy ny fiteny amin'ny resaka fanapahan-kevitry satria ny antsoa moa zany ny tompony raiky tsy beach soccer de tsy afaka namerina ny antso azy fa mety mbola atsoka anao ramose amina fotoana manaraka satria zareo tsy nandeha nefa itsika rehefa nahazo champion d'Afrique tamin'ny beach soccer ka nadiso an'le izy everile olona fa hoe fa ino le course bitro le tsy lasa le hoe saika hoe andeha ono ny bitro soccer hoe bitro manao baolina mifasika zany de ozy hoe fa mibitro tokoa raha mifanena amin'ny saka saka lahy mifanena amin'ny bitro vavy raha be le bitro vavy nyteny impiry zay le saka lahy teny 17 veriko mbola tsy nanomboko izy le bitro de ohatr' zao zany tsika tafiditra amin'ny groupe A misy an'ny Sénégal, Tunisie, Guinée mafy ihany ho aniteraka ny voanjo ty de ny groupe B moa zany ny RD Congo, Cameroun, Nigeria, Kenya, groupe C
Angola na de Congo, Algéria, de Cap Vert, mafy be daholo le izy a. Japon De fa tsy manao ty. de reto ry zareo ankizy izay voatazona farany eo amin'ny mpiandry Tsatokazo Sandrine avy any La Réunion de Mira avy any France, de ny elatra Avia Isaina avy any Boeny de Anne Gaël avy any La Réunion, de ny eo amin'ny sisiny havanana kay le teo, sisiny havanana indray ty kay i Jenny Analamanga, de Marie-Léa avy any France, de eo amin'ny demi-centre ahitana ny Miura Larissa Miura avy any France, de Valérie avy any Mayotte, de ny arrière ankavanana Fandresena avy any France, de Califania avy eto Analamanga, de ny ankavanana indray ahitana ny Aina Analamanga, de Nicole avy any Iorombe, ny pivot Chantia avy any Matsatra ambony, de Landy avy eto Analamanga. Reo zareo ny expatrié ony tonga de any Cameroun, mbola manana andro vitsivitsitsika erana manao enterrement. Le expatrié mantsy hoe patrie taloha zany de fiarahana sy fanaovana match amical aloha tena izy zay ny eritreretako hoe au moins kosa aloha France tafavoaka am'le groupe farafahakeliny satria rehefa tena nydinihana tokoa ny le formation sy ny adievitra no jereko ny milieu any Portugal, no jereko ny milieu eo de tapo fa resaka baolina indray, de nijerena ny milieu ny Italia, de nijerena ny milieu ny Allemagne, l'Angolo Kanté daholo rehefa zany hoe ny ara-baolina kitra moa zany tsy ny milieu no cassé N'Golo Kanté fa ny any amin'ny progression ny attaque amin'ny dégagement sy ny sisa zany, ary ny toerana iasana zany io de amin'ny atsasany any alosy, amin'ny atsasany aoriana ny tsipika ampovoany amin'ny resaka baolina kitra io, ka zay no mahatonga an'le resaka hoe tokony nandeha koa ny beach soccer rehefa manaraka ny anazy zany zavatra mba porisihako, ny fanjakana, ny mpanambola, ny mpitatotra alefaso daholo foana raha rehefa mahazo compétition internationale na ny artiste Vaovao be miaraka amin'ny Itel, smartphone A37, le téléphone na ho an'ny rehetra, plein écran HD+, WaterDrop 5,7 pouces, misy reconnaissance faciale, afaka idéverrouillena ilay téléphone, mémoire interne 16 Go, ary ny batterie 3020 mAh am'le maritra be efa ahafantaranao ny Itel. Itel A37, le safidy tsara, efa afaka jifainao eny amin'ny revendeur Itel mahazatra anao. Enjoy better life. Kubainy efa masaka, sakafo natao an'ny zaza manomboka ny fahenibolana, zaza mianatra, tanora, bevoka, mpanao fanatanjahantena, zokiolona, afa-pahasahiranana ianao satria tonga dia vonona sady matsiro. Mitety tokantrano isan'andro amin'ny vidiny 300 monja. Kubainy, be otrikaina, sady ara-pahasalamana, fampinonondreny ihany hatramin'ny fahenibolana, tohizo ny fampinonondreny hatramin'ny faharotaonan'ny zaza sy mahasolonondreny. Azafady kely ange ferizany no manana kabony milamina izany io ny sasany, ary tena mbola hafa koa le afaka misasa rehefa tonga ny fatim-bolana. Nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana, ara-tsaina, amin'ny fahitana, amin'ny fiainoana ary ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy na tanora na antitra dia tsy manana kabony mifanaraka amin'ny toe-batana akory, toa miosina mihitsy aza. Ao ny tsy tafianatra, tsy tafiasa, fa na maimbo tsisy rano isasana na miandry alina vao mivoaka ao alatrano isasa. Ok zay ny fanliana azy ireny fa olombelona toasy ianao ihany izy. Vous vous demandez tous, quel est le secret de la vie? Le secret, c'est de n'en garder aucun. Il suffit de partager. Transmettez ce qui a changé votre vie. Montrez à tout le monde qu'à travers la persévérance, la bienveillance et l'amour des choses bien faites, nous serons tous heureux et comblés. Parce que le secret de la vie est qu'il n'y a nul bonheur sans la transmission des valeurs. Saham Assurance devient aujourd'hui Sanlam, leader panafricain de l'assurance dans plus de 30 pays africains et s'enrichit de plus de 100 ans d'expérience. Sanlam, vivez en toute confiance. Starnaka, tes boissons stars livrées chez toi. Starnaka, les bons plans viennent chez toi. Shell no azo antoka satria fitaovana vao marina tsy azo angalarana no ampiasain'ny Shell mba halorana anao ny fatrana solika tena izy. RTJ amin'ny Valo Maraina.
Miditra ny arapa tompoko lasy tompoko vavy ary manasantsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity. Ny pejy fampianarana avy hatrany no anomboantsika ny fampitam-baovao amin'izao maraina izao. Mpampianatra misy 5 alina sy 10 mety no isitraka ny tosika fameno vola mitetina etsy ariary avy amin'ny ministera araky ny fanambarana ofisialy nataon'ny ministera omaly izany ireo mpampianatra ireo. Izay mpampianatra tsy mbola nahazo mihitsy izany fanampiana avy amin'ny fanjakana izany, alefa amin'ny postra na ny paoma ny vola fanampiana ity zany mba ahafahan'izy ireo misitraka izany any amin'ny faritra tsirairay misy azy avy any. Fa eo amin'izay pejy ny fampianarana izay ihany tsy isan'ireo université isokatra manomboka amin'ny alarobia izao ny université Andianjato any amin'ny fianaran-tsoa araky ny fampitam-baovao hatrany satria dia mitohy ny fitokonana ataon'ny SPATU ary tena nanitikitika sy nanambara ireto mpisehatra ao amin'ny université any fianaran-tsoa ireto fa tsy isokatra mihitsy ny université any fianaran-tsoa raha tsy mivaly tanteraka ny fangatahana rehetra izay nitakin'izy ireo toy ny fandoavana ny karamany rehetra tsy voalohany, ny famerenana ny tombotsoan'izy ireo, ny fametrahana lamina maty-paika amin'ny fandoavana ny karaman'izy ireo amin'ny hoavy rehetra dia nambarany fa tsy sokatra izany université izany. Eo amin'ny pejy ny fitanterana amin'ity anio ity no hiditra ao anatin'ilay fiofanana sy fampatsiahivana vaovao indray izany zareo eo anivon'ny mpitantitra an-tanety rehetra araky ny vaovao nomen'ny generaly Reribaky Jano Omaly. Isy ihany koa eo amin'ny garany Maky eo amin'ity anio ity ny fanaovana indray ny visite teknika, ny fandoavana ny assurance, ny fanavoazana ny lisansa ho an'ireo fiara rehetra izay anomboka hiasa amin'ny azoma izao amin'izany ao anatin'izany ihany koa ny fampatsiahivana ho an'ireo mpitatitra rehetra ny andraikitra miandry azy amin'izany atao hoe asa fitaterana izany. Nanitikitika moa ny Italia Generaly ny ATT fa tsy misy fiara mahazo mandray fiaingana manomboka amin'ny zoma raha tsy fiara mahafeno ny fiepeta ara-dalàna, ny isan'ny mpandeha tsy miova, ny isan'ny saran-dalana raha teo ihany koa dia tsy miova mahakasika an'ity fitaterana manomboka amin'ny zoma ity. Eo amin'ny fitaterana anabakabaka izay niteraka resabe omaly ny mahakasika ilay fiaramanidina manokana na jet privé ny antsona tany antsaranana tany dia nanambarany teo anivon'ny ministeran'ny fitaterana fa dia fanomezana fahazon-dalana ara-dalàna manokana avy amin'ny ministera no nafahany ity jet privé mitondra vahiny misy 5 ny azo aninosy ankao any antsaranana ity. Eo amin'ny pejy ny fahasalamana taorinina ny fanadiadiana lalina natao an'ny vatana mangatsiaka an'ny docteur Asina ilay maty taorinina ny fanaovana ny vaksine Covishield dia nanambara mazava ny ministera ny fahasalamana tamin'ny alalan'ny ministra Jean-Louis Antonella Rakotovao fa dia tsy nisy ifandraisany tamin'ny fanaovana vaksiny no niteraka ny fahafatesana tampoka nahazo an'ity docteur Asina ity. Ndray bava eo amin'ny pejy ny sosialy vokatry ny fanadiadiana isam-bondrona izay fanao ny Mix Madagasikara dia nanambara zany tao anatin'izany fanadiadiana izany fa nahitana fienana ny tahapahafatesan'ny ankizy latsaky ny 5 taona tato anatin'ny 12 taona farany. Tamin'ny taona 4 dia ankizy 27 amin'ny arivo no maty alohan'ny 5 taonany, tamin'ny 4 ihany kosa nefa dia niena 7 amin'ny 50 izany. Zafady tamin'ny taona 4 dia 27 amin'ny arivo no maty alohan'ny 5 taonany ary tamin'ny taona 4 dia niena 7 amin'ny 50 izany. Zaza latsaky ny 5 taona no maty isan'ora ary ny 2 amin'ireo dia latsaky ny iray volana avokoa. Misehatra amina fanadiadiana maro makasika ny reny sy ny zaza, ny tsy fampihitsakafo, ny herisetra atao amin'ny zaza kely, izany rehetra moa dia isan'ny fanadiadiana ataony tsy Mix Madagasikara ity. Ny Mix Madagasikara dia tsara ihany ny mampatsiahy fa dia fiara-miasa iarahana amin'ny USAID, ny Instat, ny Banque Mondiale izay efa tsy ny UNICEF vola izany rehetra izany. Farany eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena omaly no nigadona teto an-tanindrazana ireo atleta efatra menada avy niatrika nivedinina ny tompon-daka ny Afrika tany Kenya. Tsara hatrany no mampatsiahy medaily volamena 7, alimo 3 ary volafotsy 1 azon'ny atleta malagasy nandritra an'izany fiadina ny tompon-daka ny Afrika izany natao tany Kenya izany. Mbola andrasana moa ny isa marina farany
tsirona atleta malagasy afaka hiatrika ny lalao olimpika taoriana niny fedinany tompon-dakan'ny Afrika izay notanterahina tany Kenya iny. Eo amin'ny baolina kitra indray-mbava taoriana n'ireo fifaninanana anankitelo izay efa noforon'ny UEFA dia fantatra ihany koa izao fa dia hanomboka amin'ny volana septambra izao ny Conference League fifaninanana vaovao izay noforon'ny UEFA zany anampy an'ireo telo efa nisy teo aloha ka ireo ekipa fahaenina amin'ny fedinan'ny tompon-dakampirenena avy any Eropa no andray anjara amin'izany Conference League izany. Ateo indray toko lahy sy toko vavy ny fampitambavoantsika tamin'ity maraina ity mametraka ny veloma mandra-piresaka eto am-pamaranana dia toy ny mazatra tsy mitsahatritsika manentana hatrany amin'ny mbola fitandremana amin'ity ady atao amin'ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus ity. Veloma tompoko. Ny olona salama no afaka mitady vola koa sakano ary aloha ny corona. Aza vela ifindra ny corona, aza vela ianaka, tapao ny lalany. Olom-pirenena manakana mifehy Covid-19. Misy rivotra. Leo Misy rivotra. misy rivotra. Averina indray. Misy rivotra. Misy nanome any poketra. Misy nanome any poketra anankiray asehoko le poketra io dia ho apetraka ato amin'ny rivotra le izy dia ho asehoko le karapanondro tao anatin'le poketra fa ny ankoatran'izay dia nividy elektromenazety ato ambany izy tamin'ny efa elaela ty le karapanondro tsy tononona fa vao mijery izy dia mba anona dia tononika ny rehefa vita misy tsy mijery kay ay raha tsy mahita ay tika eo ho an'izay namana mahafantatra azy oay any izy Berlin io dia izay ny anarany dia raha vao arsoa felana sady efa duplicata le izy ka ino moa duplicatana duplicata ty Champions League dia izy mipetraka triplicata manahirana dia izy mipetraka eny Mahatazana lo efa any Mahatazana koa misy lohatrano manahirana lo film 35 manantena soa any Ambohimankakely fa ny boriboritany Ambohimankakely misy Mahatazana eny dia mba alainao aty karapanondro ihany le vola rehetra tato anatiny moa zany dia tsy fantatrerana izy isaorana ihany koa ireo namana izay nisahirana miantso dia manomeny izy tony makaty niaraka tamin'le izy dia aloha fa dia averina mpitiavana miaraka amin'ny eo kasibosy izay tena miasa sy fitandremana dia ato amin'ny rivotra ity no apetraka ho an'le filazana momba n'ilay karatra le teny Ambohibao izay niaraka tamina zavatra maro sy taratasy sy sisa moa zany dia isaorana ihany koa le olona fa dia hita le izy ary hita daholo tao anatiny ary nisy nanatitra tao an-trano le izy dia tsara efa elaela izay resaka izay dia isaorana ihany ny olona hoe mbola betsaka ny marina sy eny le izy koa ny hoe tsy voatery hoe vola fa mety hoe karatra taratasy facture taratasy ny mpianatra sy ny sisa ilaina foana ireny ary manahirana ny mamerina mamelona azy raha ohatra ka very raha mbola mivarotra ny zavatra kely ho any olona dia izay io moa iverenana kely ihany ary resaka momba ny vaksiny ihany koa rehefa avy eo fa hoe aiza ho aiza zao le izy satria efa naporisihana moa ny rehetra hoe tongava manao vaksiny sy sisa dia anjarantsika izay tamin'ny omana oizay lahy zangiditra mivantany ny resaka vaksiny moa zany tonga dia izay misy izy mbola mitoy eo amin'ny vaccinodrome eo amin'ny Agera hatramin'ny Asabotsy ny ao fa mety findratoerana izy na mety hijanona eo ihany amin'ny Latsinainy izay aloha zany le vaovao efa be olona be amin'izay zao no ao dia mitondra karapanondro fotsiny ny 20 taona ny miakatra dia manao vaksiny zany dia ny fepetra tao tsy mihinana fanafody misy aspirine reny karazana fanafody misy aspirine ny aspezika hoe karazany reny tsy hoanina 20 ora alohan'ny anaovana vaksiny sy aorianan'ny vaksiny zay ny fepetra dia ataovy mitomombana tsara ny atao zany manao vaksiny tampoka ny tosidra dia ataovy mirindra tsara ny tosidra ho an'izay misy dia jereo tsara ny diabeta any amin'ny dokotera ihany ka dia jerena fa aza matahotra fa rehefa tonga anao dia antaniana zany alohan'ny hitsindronana an'ilay vaksiny tsy mitsapaka tsy voatery fa misy fanontaniana petraka aminao ny angavianantsika menakavy dia
raha sendra nisy zavatra ny anjady taminao ny nodidina na aretina mitaiza de vola very nefa tokony andoavana an'le trosa tany amin'ny banky de nefa za hanao vaksiny de hanao vaksiny ka le hoe tantaraina dolo izy zavatra mahazo ny tena marina zany nanana saka taloha everiko fa saka vavy foana le izy rangaha tena mampalelo mihitsy nge ay tsy atao vaksiny anao zany de ny olona aloha tantaraina dolo ny zavatra ny anjady nge le tantaraina ohatra ny hoe za zao de hoe za efa nididina tompoko tamin'izao nisy an'izao de zany topoka be tary amin'ny tohatra tery tamin'ny za tompoko nididina tamin'iza telo taona be loatra tompoko nalandry zareo nefa nyzahako tsy mbola afaka nyteny oka aloha atreo any zay zao ny anjady ohatra tsy ampitsonina ny resaka toy zao ary de zay mikasika ny vaksiny iny aloha fa raha mbola misy fanontaniana de afaka valiana eto ihany satria sady mamaly koa le dokotera ato tena mahafinaritra zany dia alohan'ny anaovana an'ilay vaksiny de tsy misotro de ao aorinany eo amin'ny herinandro eo tsy misotro na divay aza tsy misotro zay misy alcool zany tsy misotro zavatra misy alcool labiera aloha satria eo amin'ny roa herinandro eo amin'ny herinandro hatramin'ny roa herinandro eo no fiasany ao anatin'ny vatanao ahatonga an'le anticorps-nao hiforona ary rehefa avy atao vaksiny ve de tokony tsy andehandeha eny mitsena eny firaisany fatimo mampiasa vatana mafy loatra no tsy atao aloha vaksiny tsy atao mihitsy aloha mampiasa vatana mafy tsy manao vizaka mihitsy aloha am'le andro nanaovana le vaksiny zay mahatonga leo aloha le vehivavy asa rery raha tsy manano tena manano tena izy rehefa tsy azo de antonao rehefa aveo de maromaro tsy na mifanontaniana petraky ny olona de valiana zay azo atao le izy misy ohatrany koa atao amiko atao lasa loha jereko ka le fanontaniana zay tonga taty no nanontaniako tany amin'ilay mpitsabo omaly de zay valiko zay daholo le valiny ny fanontaniako de toy izao momba ny vaksiny le miaingy am'le 5 etsy ihany ny fanontaniako zany am'izao hoe misy daty farany tokony ampiasana an'le vaksiny zay tonga aloha misy ny fanomezan-toko hoe ny rappel de tokony hisy zany eo amin'ny fotoana zay mahamety azy amin'izao fotoana izao de anisan'ireo firenena maro mampiasa ny AstraZeneca zany tsika raha ohatra ka hitsindry AstraZeneca misy an'ireo organisme samy hafa izay efa tapa-kevitra fa hanafatra ihany koa io de arakarak'le izy ary fantatritsika tsara fa ny organisme internationaux amin'iny andraro iny amin'iny akoron-drano iny ary amin'iny le tsy dia ny vidy zareo nananafatra de efa hita talohany natokavany 5 etsy tsika no efa nitsindrona zareo ary ny azy nasehoany koa ny sara hoe izahay de avy amin'reto organisme reto zany hoe constitutionnellement ny organisme internationaux rehetra de manana statut-ny any am'izay misy azy any de tonga ny vaksiny zareo de nataony efa nanao rappel raha zareo io zany tombosiala moral fotsiny le izy fa tsara zay navita de tsara zay mahatsapa fa voahary tokoa zareo satria matokokoa ny tena ilaina de iny ny fanontaniana zany hoe roviana zany no lamanja ity 250 000 tonga ty raha ohatra ka tonga ny daty satria ohatra nahako zany zao raha ohatra za zao fa mahafantatra satria niasa tamin'ny agroalimentaire ako mba tsy tenenako ny olona hoe aza de matahotra be loatra ny date de péremption ny agroalimentaire de ekena fa misy tampon any amin'ny vodiny fa tsy hoe akory hoe misy tampon hoe 15 mai 2021 lay zava-pisotro de tonga de afaka adiny ray ozy le papime zay tonga de torany ianao raha vao mihina fanazavana nomeny tsabondray mpitsabo sy ny eo amin'ny pharmacie no milaza fa rehefa tsy antibiotika de tokony ho aly izy fa tsy tena marina tsy azo diso ny ano moa zany marina tsy azo diso zany absolu ny matetika hono ny ao aorinan'ny daty de mbola tokony maharitra 3 hatramin'ny 9 mbolana ohatrany anazy zany zao maneno ny amin'ny zaozina lasansy de mbola mahatratra 3 volana ty olona anankiray ty matetika mandeha ranorina afaka manao ve ony sa hoe manao inona le manao vaksiny ka rehefa makany any eo de misy hevitra anankiray zay ao de makao am'zareo de antaniny zavatra be de be anao de zay teneniko hoe azafenina daholo zay zavatra mahazo anao de izy no mitenany hoe andanam'izay makatsy afaka manao vaksiny ve satria hoe ohatr'izao
tena tsy voatsindrina any amin'ny sandro io raha ohatra le vaccinodrome feony mbola misy eo amin'ny OMS andrararo tata tsy misy eo amin'ny OMS aloha ty moa zany mba mampitsikitsiky fotsiny fa za tsy miteny hoe l'indemnité de rire foana le atao hoe drome koa ke mampitena drome dide koa le raha le trankely le anaovana vaccine atao vaccinodrome ihany ny hoe drome zany zavatra somary gota be ohatrany hoe ny stade vélodrome Marseille nanaovana vaccine ny stade de France nanaovana vaccine zany hoe tena aérodrome de mba atao hoe toerana fanaovana vaccine fotsiny raha ngafa le zany laingiko zany tsy ampiasao le drome fa tsika hoe atao amin'ny studio drome zao zay manao rivotra tsy manala fa lesy kosa aloha zany mba espace mivelatra ihany ny le daly velatra fa zao tsy ny ohatrany efa hoe terrain basket ray manontolo any de atao hoe terrain de basket fa lasa mivadika basket drome dolo le rehefa vita vaccine rehefa avy eo rehefa vita vaccine ve de afaka mandeha mijery mananasy eny ambony marina ny bongatsaka aza jerenako aza tsipy grenade iny fa mipoka de le fantanina momba ny rappel zay zany ny tena antanina kosa aloha e raha ny fanirina zany a dia azo atao tsara ny mandany an'ireo 5 sy 4 hetsy reo kanefa tsy tena mirolona be le fanaovana azy a eo moa nareo tompon'andraikitra zany anamarina sy mbola hiezaka amin'ny hoe fanaovana vaccine ny olona satria tokony vonona sy hiatrika ny réticence ny olona reo tompon'andraikitra momba le vaccine efa ekenareo zany zay efa mety zay de rehefa aveo indray nareo a tena mandresy lahatra ny rehetra de lany 250 000 vaccin de isy ho avy a de isy ho avy tokoa eo zany so de tratran'le Facebook ety nafarana tiany tonga indray de manao rappel indray reo zay efa nahavita satria ny tena zava-dehibe raha ohatra ka de le rappel n'le 250 000 aloha eo dia ny million na vaccine manaraka fa ny 6 million gasy alaitsika ny latsaky ny 12 taona aloha ataontsika hoe misy eo amin'ny 5 na 6 million eo de eo amin'ny 20 million eo zany ny fitotoana ny miakatra zany amin'ny malagasy de le fitotoana amin'ny miakatra io 7 à 12 na 7 à 15 zany ataontsika hoe ny 7 million eo ndray mbola tsy atao vaccine reo satria reo sady matanjaka zany zany rona 7 à telo gay no manaraka rolanga za raha agnaty mbola tsy nijery mihitsy satria aleoko any amin'ny deuxième tour aloha nefa père nga efa nananina indray Benoît Père de eo amin'ny 15 na 17 million eo zany ny tombana no tokony ho tanjona zany a zay afaka mipetraka tsara hoe hatrany i vaccinena an'le izy satria ny vaccine raha ny tena marina sarotra miteny hoe andao terena fa fifandraisan-dahatra io ny fifandraisan-dahatra resahana amin'ny olona koa nefa de ity hoe ho porteur sain ihany ianao na tsy anao vaccine ary raha ohatra ianao réticent am'le vaccine sady tsy resy lahatra ny tsy resy lahatra de tsy tsiny ary mieritreritra ny tsy anao de tsy tsiny satria olon-dehibe d'olona mivarotranana io na mijery vidina mananasy de am'izay lafiny zay no apetraka ny hoe inona no asa zany inona no asa atrehana efa mitsiriritra ny mpijery IndyCar any États-Unis efa mitsiriritra ny mpijery Roland Garros ao à Paris efa mitsiriritra ny mpijery baolina amin'ireo match rehetra zay misy atao hoe jauge enontsika matetika hoe atao firy ny isan'ny mpijery zany ny fampisehoana nisy mpijery 10,000 tao à Paris de anao test androany ireo mpijery 10,000 reo zay nijery ny spectacle ny Indochine tao amin'ny Accor Arena zay karazana palais des sports ao à Paris de atao test reo olon'ireo zany androany ahitana hoe manahoana ao aorianan'ny incubation tao aorianan'ny négatifany test n'ireo mpijery 10,000 reo natao test izy aloha na nitondra carte de vaccination zay na nitondra carte zany hoe efa voaresaka iny hoe ny tany aloha izy zany de efa voan'ny corona izy de nandeha nijery tao de misy olona 10,500 sy 4,000 koa anao test izy androany fa nandehandeha tamin'ny fiainana izy ka efa tsy nijanona tao an-trano de nanao ny fitandremana azy azo atao izy de jereny eo zany isika toute proportion gardée aux idératsiraka nul ne peut se prévaloir de propre midina sisisy azotsika raisina rangao atao exemple sy atao jurisprudence zavatra nataon'ny frantsay io tsika raha teo moa fa pakapaka tahaka frantsay de mba am'izay tsaratsara ny jerevantsika azy ho jerentsika ny résultat le 500 tsy nijery sy spectacle de ho jerentsika ny valin'ny test ataon'le 10,000 nijery ny spectacle tamin'ny zoma roka le spectacle na roka 10,000 anatina salle na ray alina de rehefa azo io résultat io de asio kabarindray larobina lankamisy ranga de sokafina espace ny italianina fa mivaly le 10,000 nijery an'le roka ny voizy mantsy nanao ny voalohany
de efa mivaly ny anazy ny espagnol koa efa mivaly fa tsisy mitondra le izy ane tsy voatery roka koa ny antsika fa atao veo hoe feo d'artifice toro ka le roka nazotony roka ny zarony nazotonanle fanandramana an'io nataony io e expérience le natao fa de négatif daholo izy rehetrarehetra fatao aorianany 12 andro le fanazavana n'io sy ny fanomezana hevitra n'io anareo tompon'andraikitra anareo fanjakana anareo ministeran'ny fahasalamana de satria mba manome hevitra izahay zay zavatra azo atao tsy mila budget be akory fa finiavana sy méthode no tokony ampiasaina zao nanao publication zany tamin'ny zomana sabotsy iny nazavaiko teo no momba n'ilay fampisehoana ny tranga tany ivelany sy ny fampisehoana tsy misy eto amintsika noho ny antony samy hafa tenenina de zay aloha zany de mitsetra sy malahelo foana tsinona satria faralaikevitra mihitsy aloha zany ny fomba fisokafandresaka seho ny zavatra tiako tenenina farany de omeko fitenenana i Jean-Claude de Mogamus tokony ho avahana ny seho misy mipetraka mijery ny seho mitakisina be en plein air ny seho mitakisina be en salle raha misy ny atao hoe cabaret karaoké za zao te anitsy zany fa tokony atao an'izao am'izay zao le ohatrany sport ataontsika ato miverena manao karaoké am'izay de asy tompon'andraikitra anankiray na roa mijery fotsiny ny comportement n'io ao anatiny itenenana hoe tandrina tsara ve sa tsy nametraka fanontaniana koa tamin'ny farany herinandro tsy mbola voaporofony zao tontolo zao ny plein air sy ny en salle momba ny fifindran'ny aretina tsy mbola nisy dokotera tena nahay ka ny teny hoe nanao hoe ka hoe ty tena mifindra be zany kosa aloha aizany aizy io manaova la test ny olona metsena rehetra etsy amin'ny pavion ireo rehetrarehetra reo de rehefa aveo nefa izy mandeha miditra anaty salle miaraka amin'ny fianakaviany 7 izy benakavy miara misakafo sy ny sisa zavazavatra ohatran'izany zany tsy entitra le nosy anareo zay mbola nieny tanteraka mihitsy misy tony ny Larisa avy ato de nijanona le izy moko zany tena mahaliana be zany le resaka hoe zavakanto sokafana zavakanto azo atao sy ny sisa satria rehefa mijery ny zavatra rehetra ankapobeny le mpanakanto aloha mahaina tanteraka mihitsy satria fiangonana zao efa nomkolendena satria zany rehefa mijery an'le hoe ny tsena zao misokatra ny inona misokatra nefa sarotra be le hoe mpanakanto pastera mpivarotrana ny sarotra tsy ta hoe mety mahafinaritra mety andragoto mivarotra enomby ao talatamaty eo ohatra azo atao nge zany zao tsy hoanina zany ny ambony afaka hoanina ny anana hoaniko iny société efa hitanao tongeza lola le société kely iny ve fa tsy ohatranao de eo zany proportion gardien ozy le tsy mahay mitery français sara Josette mihitsy iny fa tsy société tsony fa Josette ohatra zao le pozilana manao coup de tête magnodidy ny lohalahy de ohatrore amin'iny fa mety tena sira zany maranitra ty de mandratra tsika de le fampisehoana zany azo atao hoe ataovy le toerana tsy metsiketsika ny olona atao en salle kokoa zany de eo ahoana ny fomba anaovana azy efa nisy nanao eny nge le tao amin'ny CCSK reny tamin'ny fotoana rehefa miditra ao ianao de mampiasa ny gel sy ny sisa alohan'ny hiditra ao zany ka eo zany le hoe efa misokasokatra le izy azo atao eo moa zany le hoe azo atao ve ohatra manonona anarana salle zany tsika de manonona sarana toerana cabaret CCSK Plaza CCAC Alliance Française de rehefa avy ndray misy fanaovana cabaret ny Piment Café ny Trasy ny Tranobongo ny Ivato Ivato de zao ry fanjakana ry tompon'andraikitra ry mpitandro filaminany omeo polisy zay omeo miaramila 5 na 9 isaky ny zavatra mihetsika ajoro ao anaty salle mihitsy ireo ary ny tany amin'ny eny Bercy nanaovan'ny Indochine misy caméra spéciale manondro amin'ny laser raha vao misy manalaka azy bosy nefa reo rehefa négatif tamin'ny test efa négatif de mba irisona matoy izahay zavakanto anao de ny tsika le tsy laser fa tsika tsy manana an'izany fa tonga de crédible laser mijery maso zao mantsy zavatra tsapa rehefa atsoatsy ohatrany hoe eny ary isen'izay manko rehefa kelikely de ohatrany hoe zany de tena hoe iny ary mana avy any an-danitra mifanapa-kevitra ary fa de afaka manao zany de hoe nahazo tsy zay ny zavatra angatana tsy fitserana aloha voalohany indrindra tsy hoe resy lahatra satria be ny fimenomenomana samy hafa tsia fa hevitra aroso de andao raha midinika ahafahana tonga de manao zavatra
zao moa zany anie zany efa nisy ray volana ro volana ary fito volana tamin'ny herintaona ny efa mahinana eny mpanakanto e ary ny zavatra olana dia ny fanafangaronany hoe ny spectacle rehetra amin'ny lafiny samihafa dia nampitovizina natao anaty sobika ray dolo le izy ny olana argoty ny fametrahana ny fomba fijery ny mpanakanto ny mpanakanto no everina foana fa na tsy miasa roa taona raha manambola foana ireo fa izay moa tonga le vavale namantsika anankiray zany no teny hoe tsy manina fa andao dia fampijery eo zany andao hitondra gitara zany dia mireny amoron-dalana zany any fa asiana ohatra ny angara kely any satria misabotsy efa misokatra sabotsilady any ny zavatra amidiko tompoko dia feo ny sobika marotako azy tompoko dia gitara ary ny olona mpijery tompoko dia mandalo dia mahazo manome vola raha ny tokony ho izy tokony alain'le olona tompona andraikitra na izana izy le gitara zany dia atsipony amin'ny tany feo tsy azo atao zay moa zany le hoe hevitra roso moa zany matakadavitra mahazo elao lasa hevitravina be moa zany zany eritreritro zany satria za zao ny anisan'ny saky hitondra gitara dia hiteny amiray ereky ny pavion hoe akizaka sanano le kitapony lary eo dia za hihira ato anatin'ny pavion analakely dia mandalo ny olona jereo tsara fa marina ve ny teneniko fa feo ny amidiko dia hafaliana no amidiko ary mozika ny amarotako azy ahoana moa zany ny anaovana kategoria hoe satria ty anana satria ty kitapo satria ty lamba satria ty hena dia hoe iny kokoa ny ilainy zao tontolo zao raha nga mila kanto mila mozika mila memea zay mihitsy mantsy le izy lasa le averina foana moa zany marina mihitsy zany asiko loin de moi l'idée foana ny ana loin de moi l'idée misy mako miteny hoe dia mandaa foana ao anatin'ny paroasina iranga rehefa tiana ho fantatra ny firenena anankiray dia ny zavakanto anisan'ny atosika mafy indrindra raha mijery ny atao hoe kolotsainy any Amerika sy ny sisy tsika zao mijery ny tekno mijery ny karazana rap sy ny sisy reny avy any Amerika daholo reny zany hoe ny kolotsaina dia sehatra anankiray entina iaingany ny firenena anankiray mba hampalaza azy akoatra ny fanatanjahantena rehefa le fanatanjahantena rehefa tsy tena hita be eny any raha miteny hoe jojoby zao tsika jojoby zany ange be mpafantatra zany amin'ny serirasa-pirenena mihitsy ary raha festival nandeha be indrindra ngamba dia tsisy afa-tsy jojoby ny tety festival ny velany tena mandeha foana dia eo zany hoe lay mpanakanto zay mitondra ny avo ny anaran'ny firenena satria mitondra ny kanto avy aty Madagasikara sy ny sisy izy entina mpahafantarana azy ary reny zavatra reny dia nisan'ny mitarika ny atao hoe économie locale resaka tourisme ny fahatongavan'ny vahiny ety rehefa avy eo raha izao raha misy concours africaine de comique est-ce que homme jet privé ireo non daza manantena ka parce que toi talata maty marina mihitsy zany fa le ohatra zao maka anankiray tsika anisan'ny nafalifaly atsika zao margeta toato zavakanto hira fifalinany zaray tao anatin'le izy efa presque forget fa miandry ny zatra manaraka dia nandritra an'ireny fotoana rehetrarehetra reny zao dia itsika rehetra dia netaketapo daholo ay marge malagasy italiana dia menomeno tsika malagasy tsy mba misaotra ny malagasy izy tao anatin'le izy dia nisaotra izy nitatyarina amizay rehefa nisaotra izy niteny malagasy izy dia eo zany hoe zany zavatra zany zao tena anisany zavatra ohatrandray zany zao dia hoe nahafantarany zao rehetra dilainy tao anatin'ny Afrika oragatia fa iny ty ataonao makatsiro ato aminareo zako maninona tsy mety ange zao hoe efa miteny anao fa tsy azo atao any fa pakapakatiro zany fiaravana koa zany ny fihavanana ampitosa ange zao hoe sady ifanolana amin'io tsika raha midagnana be ndray fakturanay aloha sa manana koterany any sady raha tratra amin'inge mampikadry mampikatra Ragizy efa hoe tsy mety ho azo ao tokony trano anankiray dia koltera ray ongoty any io fily io afolo zany ra zaza tokantrano ray kantera iray manantona ny Jirama ny mpanjifa no lahara-pahamehana. Trinquons et levons un verre Coca-Cola au bon repas et à la bonne compagnie. Achetez dès maintenant 2 bouteilles de Coca-Cola d'1,5 litre et obtenez un verre collector gratuit. Coca-Cola, ensemble, c'est mieux.
Saro-kenatra ve ianao? Manana olana amin'ny fandraisana fitenena ny mason'olona, any am-piasana, any am-pianarana, any am-fianakaviana sy ny sisa. Avomarika consulting dia manolotra ho anao PLP, atrikasa fanazarana sy fampivoarana ny fahaizanao mandray fitenena ny mason'olona. Atrikasa PLP ny 4 7 8 jona ho avy izao. Antsoina 034 69 029 29 034 69 029 29. Avomarika satria ianao toy ny rehetra tsy manam-paharoa, mpiara-miasa ay kreativa. Ny olona salama no afaka mitady vola. Ko asakana ro aloha ny corona e. Aza vela ifindra ny corona, aza vela hianaka ihany koa tapao ny lalany. Ry olom-pirenena, sakana ny Covid-19, fehezo mirendrarendra hisakanana ny corona. Odio, misy rivotra, misy rivotra. Rifoka sigara rakoto mamonjy. Rananina ny diran'ny rivotra. Foka rongony ny mpiandry ondry. Mpiandry ondry ny foka rongony dia niveriny fa omby le izy. Omby sa tsy omby? Ny omby. Omby sa tsy omby le omby? Miditra amin'le miditra eo amin'le ino izy teo? Miditra amin'le couloir kely. Omby sa tsy omby? Omby. Dia ny amaranako le resaka vaksiny teo mandehana maraindraina ihany fa ao anatina herinandro zay fa be dia be ny olona manao vaksiny eo amin'ny HGRA ihany aloha zany zao ny fanaovana vaksiny hatramin'izao aloha dia hiparitaka izy atsoatsy any amin'ireny fanaovana toeram-panaovam-vaksiny isan-karazany ireny ohatra ny CSP2 sy ny tsy haiko ireny fa mbola ao amin'ny HGRA izy aloha zao hatramin'izao. Izay ny izy. Valo ambin'ny folo taona miakatra izy. Efa nisy niainga anatina glasiera zany zay mandeha aloha. Ny makany amin'ny district any amin'ny rehetrarehetra. Tena glasiera mety eny. Toatra ny somary ambonimbony zéro ihany aloha le fitahirizana dia mampatsara ihany iny. Le tsy ambany be. Dia rehefa avy eo mbola mieritreritra ny akoatra ny 5.000 hetsy ny opinion. Matoa zany ohatrany hoe ohatranako miresaka an'ilay izy dia satria omaly naraka fandarana aloha dia ny adihevitra mipetraka zany zao ny amin'ireo firenena samihafa zay tombony be ho antsika manaraka ny adihevitra momba ny vaksiny sy ny hoavin'ny socio-économique mondial momba ny resaka aorianan'ny Covid. Ny olona zany zao efa midinika ary tena midinika miaraka amin'ireo tompona andraikitra rehetra ara-toekarena, ara-miaramila, ara-géopolitika momba n'inona no hitranga aoriana satria mahatsapy izao tontolo izao fa raraka mihitsy aloha na iza miseho matanjaka eo. Fa nanana mbaindainy kokoa izy hoentina miaro an'ilay toe-karenany zany zao. Ny adihevitra omaly ny spécialiste amin'ny resaka étude scientifique ny virus momba ny hoe avy aiza tokoa izy io. Ny Amerikanina aloha zany amin'ny alalan'ny Joe Biden dia miteny hoe nareo sinoa aza mody miteny eo za tsy matoky nareo mihitsy ozy izy Joe Biden fa avy eo aminareo sy tandrevaka taminareo mihitsy ihany izy io. Ny tompona andraikitra siantifika frantsay dia miteny hoe rehefa nodiniana le virus dia tsy tsapa ny hoe nisy exploitation ahoana zany tsy voakitika. Zavatra tsy voakitika fa zavatra nivoaka ara-boajanahary tany hoany ihany io niovio rehefa nanao an'ilay atao hoe mutation na fiovam-penitra mahery vaika. Dia ny sinoko moa namaly hoe natendabo mantsindra alevatenda dia nanaiky fotsiny moa Joe Biden satria tsy hainy hoe ahoana miteny hoe ny ranomasina mivalapariako miteny sinoa. Ny tena adihevitra be koa amin'izao fotoan'izao any ivelany dia ity resaka vaksiny ity izay tena asa adihevitra be mihitsy hoe misy ny izy dia misy ny tsy izy dia misy ny alina fa le izy zany tena hoe guerre de communication kokoa le izy ary vaksiny foana. Dia eo ihany koa le hoe resaka big pharma izay ireo mpikarakara ity resaka vaksiny ity zany samy te hahazo an'ilay marché daholo. Anika dia misy olona izay ataontsika hoe influenceur dia miezaka manaratsy ny vaksiny ny sasany fotsiny mba entina hivarotana ny hafa. Izay zany zao ny tena adihevitra be any ihany koa hoe iza zany ny tena izy dia iza zany tsy tena tsisy. Ka rehefa natao amin'izay fanadihadiana rehetrarehetra dia misy ireo influenceur ireo dia karamain'ny ireo mpanamokatra n'ilay vaksiny hafa adva entina hanimbana ny hafa fotsiny. Misy koa tena hoe tsy milay rangahy De Bruyne nefa izy mahay
tsy mahavoany Aguero iny De Bruyne izy fa LeBron izy any basket. Fantanina anankiray zao ohatra hoe matotovy e zany nanirako izy de eo zany lasa ady hevitra be mihitsy any am'izao fotoana zao satria lasa ohatrany hoe manome karazana ohatrany hoe mampitaintaina ny olona zany ty resaka vaccine ty lasa de izy zany zao ody zavatra ohatran'izay zany izy satria le izy kosa aloha rehefa tena mijerena tataka fotsiny tataka fotsiny satria za kosa tena mahita mihitsy raha mijery ny zavatra ho azon'lay zay mahazo le marché hoe ity tena izy ka tiany ampiasaina tena mahazo tena hevitra isao fotsiny hoe 4 milliards tsika hevitra avina milliard foana fotsiny le resaka ohatra zany zao hoe atao vaccine daholo aloha ny mpivarotra eny amin'ny tsena ny firaisana fahadimy sy ny tsena nambomanara any satria nisy nanakostona be le izy ka sao de mifamindra any zay atao vaccine voalohany zao le resaka vaccine azotsika atao hevitra ty inreo eny misy olona dimanjato volontaire ohatra zany fa misy volontaire rehefa vita ireo dimanjato reo de ataovy tena voapirofo natao vaccine tokoa izy ary ireo dimanjato reo de ataovy ohatra ary rehefa tokony efa zany anke le izy raha ny tena izy fa sarotra be moa ty le hoe apotra any ara misy sary mandeha amin'ny tsy teneniko ndray nefa ilaina ihany izy am'le exemple manindrona le olona fa ty voaka amin'ny Facebook sy amin'ny télé le izy fa tsy misy fanafody le tao ambadika satria 19 de fijerena fa bon mety vazivazy iny tsy vazivazy iny fa azavaina le izy rehefa vita efa voatsindrona le vaccine de adinona ka sara zay azonao le izy satria ilaina amin'ilay izy nanaovana le reportage moatsy de makamalisika zay fotsiny zay natao le satria tamin'izah le nataoko moatsy nisy ohatran'iny hoe iteny anise de rehefa tsy niteny anise zala za manangatana fa reveko anise na te hiteny izy na tsy hiteny na ratsy teneny na tsara teneny ny anise le retsy io efa ao indray moa nareo zany variana any nareo de tsy miadevitra amin'ny Chelsea atao amiko indray fa manapondrapondrany amin'ny adevitra indray nareo momba izy moa dia za mahatonga le tsisy resaka atao amin'ny Chelsea ako anisy kapiteny izy fa hoe mila miteny tsy miteny sisy ole retsy Ngolo Kanté daholo Ngolo Kanté daholo zalany olona Ngolo Kanté iny tsy miteny fa miasa izy ny ambony terrain fanahoana tsy miteny fetreto ohatra Ngolo Kanté daholo mpanao baolina rehetrarehetra resy indray ny équipe satria tsy mikozy miresaka mihitsy zao le dimanjato androany atao vaccine le dimanjato ireo dimanjato ireo dia ho aray maso sy jerena ny fahasalamany ary asaina mifamezivezy sy mifampileladelaka mihitsy ireo zay mampazoto an'lay de herinandro tapabolana atao ny fitsapana hoe manahoana ireo eo kosa de misy fifandraisan-dahatra hoe vaccine mihitsy no andramana ny efeny am'le olona zay efa mahakamo zany teny amiko zany nefa milany zany mantsy le izy rehefa afaka tapabolana zay tsy zany mijerena io satria zany zany raha mifanena amin'ny AstraZeneca azo de tonga de ozy io ataovy na fitombenana na sandrina tapon-doha de rehefa vita zany le tapabolana satria tapabolana volana eo de ohatra afaka ray volana atao ndray ny rappel reo eny le dimanjato atao ndray ny rappel le dimanjato le fotoana efa nandeha efa nanomboka marsa 2020 2021 20 volana 4 volana eo ihany no maty efa maty ihany tsika menakava ho fanao tembava am'zay olona mankere atsena sy mandeha jeto mankere mazengasy resaka mpanao lany andro amin'ny tembava fotsiny tsika alony fa andao aza mifanelika hoy deba teo de rosoana le izy de misy hevitra mety ahafahana mifandresy lahatra tsy manangona artiste andeha hira hoe manava vaccine de efa tsy efficace be zany amiko za artiste raha tsonareo de menareo 1 million d'ariary anao raha hira ka hoe manao vaccine manao nefa za sady miteny hoe tsy tena zay aloha ny tena efficace indrindra fa le tsy mahazo contrat za zao zay tompoko dia manao resaka eto dia zany barona hony anao sady barona nanao fête de mère maly afako maly sitraka la na sitraka momba le vaccine resahantsika eto le vaccine misy betsaka manontany amin'ny hoe rehefa andresahana ihany moa hita tamin'ny filazam-baovao hatry ny andro vitsy zao ny amin'ilay dokotera hasina raha hery mandimby dokotera Pitsabo tany Fianaratsoa ahoana moa ny vaovao momba azy iny ny vaovao momba azy iny de maty izy
ary dia natao ny fandinihana hoe sao dia vokatra le vaksiny dia efa nilaza ministry ny fahasalamam-bahoaka fa tsy misy fandraisany mihitsy amin'ny nanaovana vaksiny azy ny nahafatesany fa raha misy dia fifanandrifian-javatra no misy. Zay ministra no mitenika dia sahako no miteny azy eto. Ny lazaina moa hoe autopsie no natao taminy dia mbola voapirofo zay fa hoe tsy dana moto moa zany dia autopsie. Ny OMS raha teo moa amin'ny alalan'ity vaksinitsika io, ino moa ny anaran'le vaksinitsika io? AstraZeneca na hoe io ny OMS dia tsy ahitana risque fa kely dia kely ny risque raha misy azy risque fa tengasy manko le hoe risque fa tengasy mihitsy le risque mariske fandarana risque ianao risque fa ansotoana le tiany raim-bozitenena indray kosa aloha eo ka iny hafa ka le risque misy risque il y a risque entre risque congomasolika asio jus de risque koa tsy manao ianareo manontany ato aminay ato dia izay valy ministra Antrala Jean-Louis Rakotovao mihitsy no nilaza an'izay tany Sainte-Marie ny fahasalamam-bahoaka Rakotovao fa zay Rakoto malala prime ministre taloha any tany amin'ny taona 470 izy no raha tsy mandrava ro indray tamin'ny taona 570 ka eo moa zany le hoe lay ady hevitra apetraka ao anatin'le ty resaka vaksiny ty ny resaka serasera sotra zany ho an'ny mpitondra fanjakana zay angatahana ataovy fanazavana teknika kokoa iabelona nisika isaky tena manao vaksiny tsy niteny re tsy niteny re le dia tokony fanazavana teknika kokoa no entina andreseny lahatra ny olona amin'ity resaka vaksiny ity lay professeur nalapandinika mihitsy no hiteny fa lay olona mianatra manokana an'ilay zavatra mihitsy zany hoe dokotera no anazavan'le resaka ny antony mantsy dia izao raha iza zao andeha iresaka médical resaka médecine za tompoko tsisy haiko zany mety mafatapatatra kely ihany aho fa raha tena miditra amin'ny resaka détail technique misy zavatra be dia be tsy ho haiko sady tsy fantatra ao ka eo zany le hoe le olona miteny lisy manazavan'le izy raha mijery ny tsika moa zany efa hoe manana an'izay foana ny vahiny moa zany mangalatahaka antsika foana zany frantsay sady mangalatahaka be antsika mahita ny ataontsika izy dia manao akory zareo manova zany dia manova akory zareo fa tsy mifamadika amin'izay ve no izy tsika makatahaka azy tsika tsy mahay tsy haitsika zany ka tsika ny angalana tahaka raha mena tosika fa meny rahetsy ala raisiny lahy am'izao zakone rahetsy dolara sa natsoanko kany mobarone natsoanko atambatra am'le rahetsy le amin'ny barea de lasa roetsy mibareako dia eo zany le hoe mila olona tena mba mahay sy mahafantatra an'le izy no miresaka an'le izy zay zany tena tiako atongavana amin'le izy mba entina andresena lahatra io satria zao mantsy le zavatra misy zany lasa tsy resy lahatra tsony ny olona satria le olona tsy mahay an'le izy no tsy tena za tsy miteny hoe tsy mahay mihitsy sao dia misy hafa ndray fandraisana an'le izy tsy hainy mihitsy le izy fa zany hoe tsy nandalina an'ilay zavatra izy ka misy zavatra be dia be zay paramètre mety tsy ho fantany ao dia lasa voatohatry ny olona mety dokotera tsotra na mety infirmier tsotra infirmier zany infirmier tsotra zany infirmier moa tsotra foana ka misy ronono reny misy infirmier sarotiny infirmier ary infirmier ziny dia reny olona reny no entina anazavan'le izy mba apetraka sy ampatokely olona fa le contre communication avy aty ambadika aty zay ataon'ny olona tsy manaiky an'le izy no lasa inon'ny olona kokoa ary tena lasa hoe tena mampiny olona mihitsy hanika misy olona zay tsy eritretinao mihitsy dia miteny mihitsy tsy matanjaka aloha tsy matanjaka zany aloha ny comme maniainga matoa le kotra ny lasa eny kokoa any eo ma tsy mahatonga le olona lasa kamo sandrika efa nisy miteny hoe inandray ty mijerijery vidinanany ke kosa ny olona efa tsy kamo tsony azafady fanaovana vaksiny ho an'le olona zay ho an'le olona any dia misy manao le izy fa le contre argument le avy aty ambadika zay manosika an'le izy aty tena hitanao hoe mafy be mihitsy ka eo moka le izy misy olona zay tsy ampozinao mihitsy tonga dia miteny ndray tsy hainao ny vaksiny eo zavatra tsy mampiteraka eo zavatra tsy tonga hatramin'izany ange le resaka eo zavatra eo vaksiny efa lany daty eo vaksiny ngamba hoe tsy mampinakanina koa ngamba ny atao mety tsy haiko tsy mihitsy dia lasa ohatran'izany lay raisin'ny olona ary le olona le mandray an'le izy dia tena ataoko hoe le population de masse mihitsy ny tena mandray an'izay serasera izay population de masse tena le masse raha tsy dia tena le fa le olona le population de eo anelany
population de souffle koa le ohatranay le sady tsy maitso tena zao nijenaisanazy sady tsy maitso mena rehefa tsisy apoka akory de eo zany mahatonga an'io zavatra io lasa ohatra tsy tena mampazoto lasa ohatra mampiandriandry zany de ny antony zany ny olona zany zao miandry daholo hoany reo zay fanao vaksiny de hoe inona ny fiain'ny vaksiny amin'ny olona io efa hito za lasa naninona zany zao le olona de ka erika zany zao le mijoro afaka mananana tsara mihitsy fa misy olona anankiray zao sanatra vavalo tsy misy anankiray zany zao tona narary izy tika ny accidentena moto le dala de niditra hôpitaly tena zay fa ka vita vaksiny izy nga de nitondra moto de narary be olona dala de nijery de niditra hôpitaly de lasa ataon'ny olona karazana fil anankiray fil rouge anankiray de iny zany tataka fotsiny io manko ohatrany le sianaka any tanàna le mahita ramoko zareo ny ataoko hoe fijery avy ety amiko zay nanao DDTAB tambola tanora ary nataony vaksiny rehetra ny zava-misy ara-piarahamonina de maro dia maro ny fianakaviana malagasy tsy manao ny vaksiny ao aorinany ao amin'ny toby fiterahana maro misy fianakaviana raha hitanisa telo efatra fa tsy ho tenen'ny eto izy tsy nanao vaksiny mihitsy ry zareo amin'ity le vaksiny le vaksiny mahazatra rehetra taloha tsy nanao vaksiny izy zao ny zavatra tsara sy mety atao aloha mbola eo am'le 250 000 vaccin le voatonginy foana tsika zao aloha raha ny fahitako sy ny eritreritro aloha raha ny lojikany tokony efa jifany 250 000 vaccin raha misy bon rythme de vaccination de ataovy sy alefaso ireo zay mazoto rehetra de alefaso foana zay tianao satria efa mahafantatra ny olona avelao am'izao aloha zay tianao fa ny tsy manao vaksiny kosa dia reseo lahatra sy azavao aminy hoe toizo ny fahendrenao de toizo ny tambavinareo toizo ny CVO-nareo toizo ny diedinareo le izy koa mantsy goty de zao ane ohatran'le sianaka ny tanàna hoa io mahazo resaka le accident mandalo eo an-tsena manko le accident inona accident ana moto accident na bisikileta sy moto ny fandona aloha serina noho ny zavatra nitranga zao de ny olana anaty zany de miteny fotsiny hoe lay accident aloha ataovy tena avy an-tanàna mihitsy moko ty ohatra makadendeana anazy anahoana ny vaksiny an-tanàna ka zay mihitsy motiko tongavana amzy tirika na dia zany le bisikileta ambosindrona lesy anara-tanàna any am'lesy ny ambo inona ambovory onara zao tena fiterena azy alao tena koanao bisibisika reva aveo de mba terenanao kely am'le fahasomanao efa fantatro mihitsy le izy fa ambovory zany mitovitovy anala vory tsara mbola misy ampasy tsely tataro lesy le bisikileta lateo ny fandona zany le bisikileta sy le moto oy zany sary de le olona hitanazy le voalohany zany de mitantara ka zao tena fandeha azy teo nandeha zany le moto de nijanona tampoka de voadonan'le bisikileta de ina no hita iny jantin'le bisikileta fa afaka adiny rainao maheno an'le tantara version any tanàna amizay rehefa aveo oaly retsaika rapa misika le zalahy tao zay miditra hôpitaly mihitsy misy gona kely voatingana tanatin'le izy tao amin'ny hôpitaly tsy hainao fatina velona de ina dira zany vaksiny i Valérière ny teny hoe ny rasy moko aloha i Valérière ny teny hoe nisy bisikileta valo izy mifandona moto akiray zay le 8 zay le 8 misy olona manko 17 manao vaksiny izy accident fa izy tsy maty misy na tomobile ka eo am'le fandraisana le resaka voalohako zany le hoe ity zany le accident aloha toy zany ty de eo zany le gona io zany fa vita vaksiny izy lasa izy nandeha tany amin'ny hôpitaly fa tratrany 8 ny jantiny bisikileta de fa ny an-tanàna mahazo raha zay moa le resaka nga misy raha manjary tsony io vaksiny misy tonga le accident io mahajambany izy io lasa tanà mbe voy za zany ampiko farany fotsiny de amena fiteny antony tara vao tonga tony anjarany la zao le mampimemesy any reny na efa miteny zany ny tompona andraikitra amin'izao hoe mahazo tonga daholo ny rehetra amin'izao manaova vaksiny de milara de ataovy de mitondraka raha-panondro de hoavy ny olona anao vaksiny raha ny tena marina aloha fa hevitro ty de diso hoe raha tsy io ny rythme ny eritreretiny tompona andraikitra ministera ny fahasalamana sy ny fanjakana am'le rythme le vaksiny tsy io loatra aloha satria raha ny compte ny board amin'ny olona rehetra ao anatin'ny kategoria eritreretin'ny fanjakana ho atao aloha mbola misy apahany mbola tsy vita sy tsy mbola natao amin'ireo kategorian'olona zany elafa na vaksiny satria mbola tsy nanao ako
Vadika kely ty le kasiboziko. Hitako notrany mainty be. Le fofombavany lahy io dadabe narany nanao an'iny taloha Zany ane tsy mila zavaina ary fo azafady ary. Za zao tety de zay. De za le izy hitako hoe lava be le ty le kasika le ty veliko sofo koa. Ataovy amizay. Ataoko le izy. Miarabatsika rehetra satria tara vao tonga no ny antony Manao tsy maintsy tara foana aloha no ny antony. Za magataka hoe oviana zao ianao rano tonga voalohany. Vile la natao mamasina farany. Tamin'ny herintaona. Tao anatiny. Efa ela be antsy tao anatiny. Za zany tsy maintsy taraiky foana aloha satria no ny antony arakasa ihany koa sy ara-piainana le izy. Dia ny azafady talenina moa zao io. Azafady tale. Azafady tale fa. Vena tompoko mba hojerena manokana momba ny honorary le miditra amin'ny sivolatsaka fe fanazavady. Ny antony izy io dia serura sy olona. Ary tsy zay ihany. Zay indrindra. Ny tale moa dia manomboka masika ato noho le fa voalohany volana jona. Andro maneran-tany ho an'ny ankizy izay teny farateny lalohan'ny puba iny. Zany hoe mipetraka ny fanontaniana makay izy ny ankizy i dadabe igny asy moa dia ny teny hoe ny ankizy ankehitriny dia tompony taona roa arivo. Dadabe igny asy ho ny teny hoe ny ankizy ankehitriny tompony taona roa arivo. Ary ny ankizy roa arivo. Ny ankizy roa arivo tompony taona telo arivo dia minany makany. Ka efa ino lahy le vaovao teo? Tsy. Raha tsy mandravana ny tany andratsiraka ny an-danitra an'izy marina namono anahy. Marina mihitsy zany fety izy. Tsy maintsy manao retour vers le futur izy amin'iny. Ka eo indrindra manko le hoe nisokatra zany ty ny atao hoe misokatra ny lanonana. Atao misokatra ny lanonana satria isokatra ny lanonana zany hoe amin'ny sabotsy zao isy ny fivirim-pianakaviana. Amin'ny lahady zao isy ny fivirim-pianakaviana. Anapatapaka momba ny hoe rovinandray araka natao fety. Rovinandray araka natao mariage. Tokony animendry goty amin'ny herinandro na mitrany amin'ny volana oktobra mihitsy aloha. Azonao le tenenina. Izy mivady eny firaisanareo ataovy aloha fa mifisoratana ho hitantsika io. Satria misalasala be zareo. Dia amin'ny sabotsy zao. Le randonnée antiany koa tokony atao. Izay. Ivorony amin'ny sabotsy. Ty tenena randonnée anarako hoe. Rahanao an'iny lasa mba hainao kely le lavitra loatra. Mahazo mandeha tobila sasany. Any tsany. Ka eo indrindratsika zany ny hevitra ho tapaka amin'ny sabotsy lahady zao dia ho maro mahakasika ny fametrahana tety andro. Marina ve zany Raimbozy? Fametrahana tety andro momba ny lanonana zay atao. Na lanonana fianakaviana, na lanonana fanjakana io, na lanonana karakarain'ny mpiarakara fety ohatry ny Drinosy. Zany hoe tsisy tsony ny fambolekazo hatreo mety isy avy hatrany afaka herinandro zany hoe eny le hazo tokony nambolena taminany dia ratarapena amin'izao volana jona zao satria tsy mila fatapina andrirena fa misy kerikeriky iny ndray misy aloha fa mety ho vitsy ihany le izy nenay zao mipansita tonga dia mamelana aloha fa sao dia tratrakofy may ndraiky ka io zany amin'ny asabotsy heriny ho avy zao ny zoma zao ara dia efa mety isy satria ny karaoka moa zany dia efa andeha elaisana miteniteny oko zay karaoka ka mety andeha izy fa tsy fantatra hoe hatramy raiky ambin'ny folo alina zany ny karaoka mirava amin'ny folo eo mapety an'io zany hoe karaoka manomboka amin'ny 5 hatramin'ny folo dia mirifatra be vitesse 80 km/h maximum tonga ny an-trano afaka adiny ray tsisy tratra ny asabotsy dia efa manomboka isy mariazy amin'ny sabotsy zao isy soratra efa nisy foana fa le manangon'olona zany hoe le mariazy sabotsy afaka le zoma le hafahafa iny inene zany mba hoe mba vola fanampy no mpanao sakafo iny ho an'ny espace zay efa niampahifatry ny toerana zany hoe nanomboka tamin'ny filazan'ny président république zay isorana satria nanao lava zany hoe ny haino antsika ny président république satria zao
Ozy tsika teto hoe atao lava be le tsy fa tena enjana be le miandry an'ilay izy hatramin'ny farany. De natao fohy tokoa le izy ary sorana azy zany. Natao fohy heky. De anniversaire no tamin'iny ka maika anao revirevy président. Tsy koa zany. Fa iny kosa aloha tena rapide tsara iny président mety iny. Maromaro tahaka reny. Dia amin'ny sabotsy sy amin'ny lahady zany de efa mety isy ny lanonana. Fa ny amin'ny 1 ihany. Dia ny amin'ny zoma mety efa izy satria fa 1 alina indray vao hidy. Zany hoe afaka manao fampisehoana soma tsara zany namana Gottlieb manomboka amin'ny 18h à 21h amin'ny CCSK ohatrohatr'izany. CCSK la ampidirana 20 solo ndraiky izy zany. Zato ihany mijery. Tsy azonao izy. Ny fidirana 30 000 ariary. 30 000 ariary fidirana. Ny olona mijery zato. Anao fampisehoana olona roa de 50 000 ariary fidirana olona ray. Tsy mety. Lazaiko anao fa tsy mampety azy de zao. Reo olona roa reo raha olona mifankalala le mariage ne zany. De rava le fety azo la. Raha olona tsy mifankalala de hiady izy reo de rava ihany le fety. Raha indrindra moa ka vehivavy sy lehilahy tsy mifankalala reo olona roa mpanaovanao fety reo ary lehilahy anankiroa ty de hoe lahy de mitazona labozia la. Tsy maintsy mitondra labozia la am'le faraparan'le zay hitazona labozia am'zany la raha vao olona roa. Ka raha ohatra ka ny CCSK zay tokony azaka olona 700 midiran'olona 100 ka ataonao telo ataovy mikajy ka 30 000 ariary midirana metimety ihany anie. Ny anany hoe enina tsy zany ny valiny tiako mba ho azo ohatra zany mahevitra ny voatonona mihitsy manko ny kategorian zavatra sasany zay mbola eritreretina angamba fa mamindra ny aretina raha avela iodiny. Ny fomba fanavahana ny zava-misy amin'ny ankapobeny ahafahan'ny rehetra miara-miroso makamin'ny resaka karatekena sosialy tsy sy ny fantrana milentika ao anatin'ny firenena zany no tena iaraha-manana sy zava-dehibe. Am'izay lafin'izay anefa raha ny tokony ho izy de tokony misy sofina ngezabe anankiroa avy amin'ny tompona andraikitra sy ny vahoaka samy miaino sy samy miteny. Ny antony de fantatra ihany zao ny fifaniliana tamin'ny resaka zavatra namidy tamin'ny asabotsy maraina fa tsy misy manaiky ho tompona andraikitra mihitsy anjaranareo manam-pahaizana am'izay zany mamoaka hoe aveazany ny vin'ny fanafitohina zany tamin'le asabotsy maraina satria mbola mampalahelo. Zake manam-baovao ny cyclo zany cyclo ny tambajotra cyclo manome telefôna anankiray ho an'olona zay vita vaksiny eo. De le anana na tsipy tam'le izy. Zay tsy fantatra aloha fa ny azy zany zay vita vaksiny tonga de mandray telefôna netsy, zay vita vaksiny de mandray telefôna netsy. Fa za milaza an'lahy fa tapitra ela be le 250 000 doziny lahy ohatr'izay. Efa tapitra ela be. Tena vita vaksiny de mandray telefôna netsy. Iorora. Hoatsona ny olona ohatra zany fa vao miainga fotsiny io ary noe zany am'izay de zao fa mbola misy matafasisika fianakaviana ihany ao anatiny eo mba ahafahana manao an'le vaksiny mba ty azon'le telefônina tsy mifita karazany hoe vaksiny eo de mitodika ndray de tsy mifidy karazan'olona izy eo ary fantatry ny mpanao publicité toy andrangatony ny atao hoe fahalemeny ny fiarahamonina amin'io resaka io hoe zay mananina de mahazo anina ary manao dokam-barotra ary aveo le manao double dose le telefôna azo amin'ina mbola zalary amin'ny sisindalina rindray rehefa aveo satria ary misy olona miteny hoe rappelina ny anato avy aloha misy miteny zany ka satria izy fa le telefôna 50 000 ny ao tokony zay le ataovana an'izy 100 000 sisa. Hey, besoin d'un bon plan? Star se déplace chez toi pour livrer tes boissons. Cool, non? Alors passe vite ta commande via l'application mobile Starnaka ou via la page Facebook Starnaka. En plus, la livraison est gratuite pendant tout le mois de mai. Starnaka, les bons plans viennent chez toi. Ma fille me fait penser à moi quand je la regarde. On est fan d'aventure. Je passe mon temps à courir et ça l'amuse.
On dirait un mini-moi, mais elle a besoin de beaucoup plus de fer pour sa croissance. C'est pourquoi, quand il s'agit de lait, je choisis Blédillet Croissance. Parce que main dans la main, on lui apporte le fer dont elle a besoin. Et parce qu'elle a besoin de 6 fois plus de fer que vous, Blédillet Croissance est riche en fer. Avec en plus tous les bienfaits du lait. Main dans la main avec Blédillet Croissance pour l'accompagner tout au long de sa croissance. Vous vous demandez tous, quel est le secret de la vie? Le secret, c'est de n'en garder aucun. Il suffit de partager. Transmettez ce qui a changé votre vie. Montrez à tout le monde qu'à travers la persévérance, la bienveillance et l'amour des choses bien faites, nous serons tous heureux et comblés. Parce que le secret de la vie est qu'il n'y a nul bonheur sans la transmission des valeurs. Saham Assurance devient aujourd'hui Sanlam, leader panafricain de l'assurance dans plus de 30 pays africains et s'enrichit de plus de 100 ans d'expérience. Sanlam, vivez en toute confiance. RDJ am Siv Maraina. Tanora, raha mitsinjo no avy ianao, sakanon'ny corona. Okizay aloha ny karaoke, fa dio ny tangorona party sy ny revy mety andoza. Iza, ianao, olom-pirenena no afaka manakana voalohany ny tsy partahan ny valanaretina COVID-19. Rivotra miome. Rivotra me. Ya, ny mahakasika ny vaksiny izay ataontsika hoe tsy rarahako zany na eny azy. Ny any ambanivohitra moa dia mametra-panontaniana zao fotoana zao. Fa le izy nefa raha ohatra ka tena mahay mihira be le bandy nefa mahay froma dia tokony tsara foana le izy. Tokony ho tsara foana raha teka foana ny olona satria tsy mahaino an'le froma avy any alavitra. Tsy Fa raha manatinatiny eo amin'le misy bandy mpihira namana anankiray zay fa dia fantatry ny bandy rehetra izy zany mpanao an'le boty atratỳ akaiky ny lohalika reny. Ie. Dia le misy fasika eo anatiny. Tsy nisy fa tena niaraka am'izay nandeha nanao tournée dia no nefa tonga tany amin'ny toerana nale dia nitsoahana am'izay le izy nalalitra raha nitsoaka le. Le namana anankiray moa fa tao izy mangiry firy ohatry ny kabine manjaka ray ho ah. Ditindrahoana raha le festival de la jeunesse moa le tany Tamatavy. Miara-matory ao daholo naraka tamin'ny tompoko Laramafa tamin'izany bandy mpanao roka manao boty zay le. Vana le boty amin'ny alina misy borika, sigara, fasika ina ao anatin'le boty raha. Tsy hita le izy fa dia zao. Ity vaksiny le sahoana izy. Eny ity vaksiny ity zany zao raha ohatra raha isika ny tanàna anankiray eo Ambondromamy ianao dia mitsofoka mena atsimo fa tsy mena avaratra. Mena atsimo zany hoe tsy ho any Digo fa mena atsimo dia miala 100 km io zany hoe any agny rehefa maro voay rehetrarehetra any. Anisan'ny mametra-panontaniana mahakasika ny vaksiny hoe rovina ny tonga ty sy ny sisa sy ny hoe nanahoana izy io any. Ny zavatra angatantsika amin'ny ministeran'ny fahasalamana sy ny fanjakana zany amin'izao fotoana izao ankoatran'izay efa ataony izay isaorana azy dia le hoe manahoana reny any ny resaka vaksiny satria izao aty zao dia misy an'le hoe izay mihoatra ny 5 taona zay mihoatra ny 5 taona mahery no manao ny vaksiny. Efa tsy zany intsony anao raha. Tamin'ny 10 taona mahery zao. Efaly zao. Raha ny vahiny izahay velo moa nirika ozy izy tonton Thomas. Tonton Thomas ilay mpamokatra atody tapitra any Mahitsy. Raha ny vahiny tany dia valalanina ny maso arak'ilay fiteny. Valalana zany hoe samborina valala dia hoaniny. Tonaka be mivava nahitan'ilay lalana makany amin'ny famokarana atody any amin'ny faritra satria lasa vitany zareo lay be ny lalana makany goudron sy sisa tsy resahana iny aloha mbola kokoa lisy ady andefasy goûté hony. Ny any amin'ireny ambanivohitra be reny eo Arange zany eo Mahitsy isaina amin'ny ratsan-tanana 10 ny olona voan'ny corona ka lavo eo Mahitsy Mahitsy eo andrefatsika eo miala 10 km mena andrefana Mahitsy dia fiainana tsotra sisy ninina. Misy ny tanàna pire ty hoe nonohy ny anarany ty. Vonohy ny anarany kosa. Nonohy mihitsy. Nonohy. Le izy koa ngamba aloha buzz moa zany no firesaka an'izany ohatrotony raha itony aloha dia mino fa zay. Ny tiako lazaina zany zao ny any ambanivohitra be tsy dia voloatra nyty resaka coronavirus ty ny any ambanivohitra be miala 12 km 20 km avaratry Mahitsy dia tsy misy zany hoe
lasa mipetraka ihany ilay eritreritra hoe aretin-dry zareo any an-drenivohitra ity aretiny ity fa tsy de hoe aretintsika ty ambanivohitra sy ny ambanivohitra tsy de tena misy fokotany any misy de misy tableau kely lesiny afisy reny misy de mety misy ve ohatra hoe ny firesahan'ny olona hoe fotriny eo nale aretina misy maty ve ka fantatry ny olona hoe ohatra iny voan'le izy ohatra ny rajan zao ny azy zao lany am'le ambanivohitra be fantatro zao maromaro ihany le fantatro fa tsy hoe anankiray fa misy olona maty de misy olona voa fa velona fa ny fantatry zareo de hoe tazo mahery io zay ny anazy ny tao amin'ny lohany fa rehefa nitenenina am'izay izy hoe fatany fotsiny fa tsy tena le fa rehefa tenenina am'izay izy hoe zao le izy de zao le izy zay izy hoe ay ve misy zavatra anankiray zay mamparesena zao tontolo zao manko momba ny corona ny corona zany a dia virus le plus médiatisé le plus le plus redoutabilisé de sahirana izao tontolo zao a iresaka an'le tena atao hoe statistika satria ny fireneny dehibe zay vulnérable kokoa tamin'ny statistika momba nyty resaka corona ity no mametraka ny nouvel ordre mondial sanitaire aloha ankehitriny satria nalaza ny aretina nalaza ny maty nalaza ny fiavin'ny virusy nalaza ny fiadina momba ny vaksiny sy ny sisa lasa gros machin aloha ny covid-19 aloha am'izao maha gros machin azy efa manomboka misokatra ara-toekarena sy ara-tsosialy ny any amin'ny faritra Europe satria tonga ny vaksiny zany hoe ny équilibre géopolitique mondial zany aloha dia iroso indray izy au détriment ny Afrika ihany azonareo zany ny olona efa manomboka mijery Roland Garros ny olona efa manomboka mijery course moto manomboka mijery ina Tour de France ny Euro efa manomboka zao efa misy mpijery 16,000 mpijery ny finale tamin'ny Ligue des Champions 16,000 finale mpijery Ligue des Champions tam'le Chelsea contre ny Manchester City tany za tsy niteny tsy za le niteny de maninona teo sasoiany efa tsy nahenoko fantatrareo ihany inge feoko fa za tsy nanao 16,000 ny olona mpijery Manchester City olona 4,000 ny avy any Angleterre nandeha tao am'izay andehanany rehetrarehetra andeha hijery an'iny zany hoe ny zava-misy iverenany cheval de bas mihodina sy mihosotra menaka sy Grèce amin'ny engrenage socio-économique mondial zany rotsoko mbola any amin'ny fararambony saretitsika aloha ny antony zay aloha zao de maika andeha hanao vaksiny ny antony satria hoy ny any Frantsa sy ny any Amerika hoe tongavinareo anao zavakanto ty fa tsy maintsy manana carte vaksiny nareo zay aloha natsoany tsy zay akory aloha ny antony anaovana vaksiny fa tsy afaka ihany ko andeha ho any ivelany raha tsy manana taratasy-baksiny zany efa tsy vita vaksiny amin'ny sida za vita vaksiny angorongosy satria tsy afaka anakany Afrika koa raha tsy nanao vaksiny angorongosy fa misy olona be dehibe tsy vita vaksiny am'izay mahafaty mihitsy eto ambony tany fa afaka makany ivelany ihany izy zay no teny tiako mbara ny zavatra anankiray io tokony mba resantsika de ity ny zay mihitsy zay ny sinoa zao mahazo miteraka telo fa teo aloha izy roa ihany raha be indrindra zao fa mba mahazo miteraka telo inona moa ny antony hoe vitsy loatra hono ny zanaka sinoa ary efa miantitra ny akamaroan'ny olombelona ny zanatsinoa mampalahelo de jerena ihany kono laha daholo ny be dehibe ny tsy terasino betsaka teo aloha hoe mijaly izy miteraka satria kely miditra fa ngeza mivoaka zany hoe kely moja zany ny vehivavy sinoa tsy zany ve aitsio la zao ny olana amin'ny Chine ny pointuran-javatra mihitsy nareo ve efa nahita pointuran-javatra sinoa maninona XL sinolo ty fa mbola jerena maso lavitra vo hita ianareo fa nividy Larissa efa nividy Claude Sinoa efa nividy Claude Sinoa le taingeza lehibe tay zany taitsinoa kely ihany raha ny fahitako mojanao zao tena marina tsy misy amin'ireny sinoa reny ny ombenao raha ny marina ary ahoana ry goty ny amerikana le hoe mividy pointure 42 là
ny zavatra misy aloha amin'ny angezany zavatra na kiraro na pataloha de tsy mitovy mihitsy ny atao hoe XL amerikanina sy ny XL sinoa sy ny Europe satria efa nidinihandrareo ny angezan'ny olona ohatra zany zao raha ohatra zao slipy afrikanina zany ho an'ny lehilahy de fa tonga de fantatra mihitsy hoe ilay toeran'le zavatra ary ziringa ty inona de globaka be amin'ny lagasy zao fa za io pointure fa kaito sy akory ny atairako rehefa nividy kiraro tany Inde aho tenisy fa ny azo mantsy tsy mahamie tenisinao zany izy fa misy alefa metrahana tongotriny aloha ny azy ataony somary mihoatra izy ny azy le tongony am'le izy le manao croiser le tongotra bras iny de ny akibeny azy le manao 5 tsy mivarotra kiraro aminao mihitsy izy fa ohatran'le rehefa midina atao ambany atao amin'ny aigle droite ianao dia tsy maintsy alaina hanina aloha ny tongotra fa tsy tonga de mitenina 42 ana fa na voavoaka vaniny aho am'le tongotra le ohatro de ozy izy hoe tia pointure antonona anao no jereko le soratra teo amin'le izy 43 et demi zay zany ny 41 am'zareo 43 et demi fa tena hitatarako zavatra ilaisany sady mahafinaritra aloha no mampalahelo no mampimele izy ainareo fa le dadabe reny le atao le ambanivohatra le am'le miasa eny Antsasy sisy izy de ny akibeny le ohatra manakana tomobile reny foana ny akibe tongotra mivoaka teny vidianana kiraro fa tena asiana lavaka mitandrifin'ny akibe de rehefa ampidirina le kiraro tena sérieux zany de mivoaka ny akibeny am'le kiraro mihaja reny tena namonjy mariazy tena tena mivoaka ny akibeny dadabe ny akibeny ihany tena ratsan-tanany efatra ao anaty kiraro fa amin'ny voalohany ianao me fa amin'ny faharoa ianao que demande le peuple manao kiraro izy de atao zay kiraro mifanandrify amin'ny tonga de kapa ndray inona moa izy ianao zany ny olana am'izay zavatra nitrango zay tsisy olana zay fa tsy nahazatratsika fotsiny enao efa nahita kiloty mbevafy eo mitandrify le tena tapena tsisy tany enonlany tany Chine tany Chine nisy bandy glaty lehibe lava ranjanana hafa noho ny sinoa hafa nanafatra ino tony le fiarovatena amin'ny firaisana ranofo tony nanafatra kapoty tany Amerika ane izy de nasiny soratra mihitsy ny hoe andefaso zay ngeza indrindra ny kapoty fa indrisy rehefa tonga tany Chine le izy de nampidiriny dala zany tena ao tsara fa rehefa tena vakiny dala le foniny tsy kapoty le izy fa le kely indrindra le esa le misoratra am'le teo le dala le leke mbola esa ihany na mampalahelo e dala zany hoe tsy ampiesy le ry ka ianao zany nieritseritra hoe ianao ningeza indrindra eo an-tanàna nanafatra akanjo zay farany lehibe indrindra ianao jerenao ny ao am'le tendan'le akanjo nefa mbola enfant de 8 ans soratra ao ry resaka ny ambonimbony ndray efa mafanoko rehefa talata no ny ambonimbony tena marina kosa mampirisika ny olona araka ny resaka natao tamin'ny rainy bosy tamin'ny asabotsy hoe mamaky boky mitenena malagasy mivoria ny mpianakavy adino ianao raha 10 minitra amin'ny ariva io na hamaky baiboly isika na iresaka ny vaovao nandritra ny tontolo andro na anontany atao hoe andro nandalovan'ny ray trano zany hoe ao raha matoa ao ny ankizy raha misy an'izay dinavy nataonareo 10 minitra fotsiny de rehefa avy eo amporisio ny ankizy hamaky boky na boky teny gasy io na bande dessinée io na boky za zao zany hitatara ao anatin'ny ray minitra ndray de sotonina larisa ty zao le boky vakiko tao aorianan'le anankiray ity tataraiko le izy rehefa avy eo ty ndray raha mahitanareo de tsara fa tataraiko le izy le 5e cavalier ity boky ty de nivoaka 10 taona talohan'ny point nord de trade center ao anatin'ity boky ty tany 2000 tany 2000 tany hoany zany ny azoko ty tany amin'ny 2000 tany nefa efa nivoaka tany amin'ny 90 ty fa ny zavatra mitranga ato zany fiction zany hoe ny flou ato tsy tenenindrareo mihitsy Jimmy Carter fa X ny anaran'ny flou américaine ato de Muammar Gaddafi nametraka bomba tao a New York de rehefa nametraka ny bomba io de ozy izy hoe esory any amin'ny tanin'ny Cisjordanie any Gaza ny israelianina zay toananareo amerikanina fa raha zany apokana io bomba ao New York io ny bomba tamin'io uranium moa zany nangalariny tany Frantsa nanamboarany azy Gaddafi colonel Gaddafi mihitsy mody lazany hoe nangalariny fa nangatahany izy io nangalariny izy io ka nangalariny mihitsy io
de raha mipoka le bomba tao New York de dimy tapitrisa ny olona maty a fa raha roasina ny olona any Cisjordanie zany Gaza ny Israelianina dia ray alina farafabetsany zany ny dilemme zay mifandray amin'ny soratra masina sy ny momba ny Israeliana sy ny Palestiniana momba ny napetraka kely farany alohan'ny amakinareo an'le boky dia misalasala ny filoha Amerikanina sy ny mpitondra Amerikanina momba ny hoe ataotsika ahoana i Kadhafi de saika ny daroanjareo bomby i Libye zany hoe Benghazi sy Tripoli zany nisan'ny olona maty raha vao izay dimy hetsy fotsiny fa raha ohatra ka roasina ny any amin'ny Cisjordanie sy Gaza ray alina fotsiny ary raha mipoka ny any New York dimy tapitrisany maty zay nitanjaka le boky tompoko le 5e cavalier inona no atao nosoratany ho tenenina ve Kadhafi hoe azapoka an'ilay io fa esorinay le ray alina ery raha tsy mandrava le tsy mahafaritra zavore izany nahafaritra azo lava zany ho tenenina Kadhafi hoe azapoka an'ilay io fa esorinay le ray alina latsy Cisjordanie zay ny adihevitra ato zay mahatonga ny resaka momba ny Israelianina mahatonga ny hoe ny tany Kanana sy ny fialan'ny olona nandevozina tany Ezipta hoe mitovy tsisy valaka tamindreo géopolitique mondiale le resy zay ao amin'ny resaka Israelianina sy Palestinianina ao nivony tsy tena faran'ilay kevitra amin'ny Amerikanina mihitsy andeha androka an'le Israelianina any Cisjordanie ao anatin'ity fa i Libye ny tadiavinareo andefasana bomba asa Orageant tsy azonay ny tia lalazaina amin'izany hoe mbola fandray amin'ny angoty io ka hoe tsy manana ny tany honenany ve zany ny zanak'Israely sa ny Palestina sa inona Orageant alefa izy reto zanakitsika ozy izy ianao satria amidy amin'ny vahiny daholo ny tany ny akamarony ray volany kizony ity de amena nationalité le vahiny am'izay de am'izay amidy Rajan fotsiny izy mena zopirenena malagasy daholo ty vahiny rehetra de mividy ny tany hono zany ny vahiny de ho sahirana ny taranaka malagasy aty aorina ao anaty lalàna mbola tsy eny mbola dinenange izy zao e mbola tsy manome raha zavatra tena ohatran'izany ve apetraky ny citoyen ndray fantania tsy tokony référendum ve zany tsotro zao sao mantsy lahy misy karazana ena maso ara-toekarena samy hafa ty fanapa-kevitra rehetrarehetra ty satria am'izao fotoana izao ane sahirana mihitsy ny malagasy miatrika ny adihevitra momba ny hoe karane vazaha fahazonareo ny Ayandra Jean am'le hoe hoaiza ny taranaka malagasy raha midimidy amin'ny vazaha daholo ny tany eritreretra fotsiny arany hoe ny zavatra rehetra natrany amin'ny fasana elevenana ary indraindray tadidinareo ny olany Désiré Samuel Terré avaratrano hatramin'le fasana itoerana amin'ny andro farany aza indraindray lasa voakitikitika sahirana sy ny sisa zany zavatra izany zany de efa fantatritsika fa ny ainan'ny Madagasikara rehetra ary tia mbola tenenina ndray koa amin'ny géopolitique atsika i Madagasikara indraindray rehefa ilain'ny mpiteny azy sy mpanatsatso de hoe tsy Antananarivo ihany ny Madagasikara matetika hentsika zany tsy mila tenenina akory zany aza manandrana akory tsy mila tenenina zany fa aza manandrana akory hoe tena zany efa nisy amin'ny tele ty zany ahoana mo nitenenanao zany ialahy ve zany tsy maintsy miteny zay no mahatonga ny zoko be zay akafizy Virgoty ny hita rehetra tsy mendriko vaty hainao irany forona tany Tuléar zany zany satria azavao letsy aza manandrana akory ny taretra tsy mendriko vaty ny taretra tsy manilotsilo marina kosa aloha zany satria marina zany satria mafy ty asa hasehe la mosareha mity anomboka verina le telefona ndray la io tsy miverina makany aka ampelana ty telefonako fa tsy mipoly agny atyko fa very le telefona very ty telefona sakapelaka nakan'le izy ty sakapelaka ty nangalaka azy gazy teneniko ny verina zafady tatarana izy de noho ny teny ambony tafo amizay le sakapelaka de nijereny la hoe ary toto sakapelaka koa kay la tsy mahalala koa zany ny pelaka na tsy pelaka izy fa ny sakala fantatry honorary reny rehefa torany amin'ny vato torany amin'ny vato iny de maneno fatany am'izay hoe sakapelaka fa ilahy mahafantatra hoe ny sakala sifflé ny sakala sifflé io manko ny betsaka ny tsy mahalala le sakala sifflé sakala miteny hoe
de ny sakavavy teny sakalamo teny de sakavavy mamaly matsy raviny io matsisy atorinany io amin'ny alina eo amin'ny alina atao sakapelaka an'izay ary sary hitanao zany tsy te hiteraka zany le saky tsy 14e jour fa atisy posy sarotra ary mahasositra eo mahatonga ny arina nahitapakevitra mahatonga hoe le gitaka andeha hividy flesy ako andronao raha ina le izy ange tsy anankiray e maro maromaro eo amin'ilay vavy anankiray de mahatonga raikitra miady ao tafitrano ary zay natonga andro zareo arabo sy ny any amin'ny firenena silamo natonga ny any silamo tsy mampiasa tafitrano tolona loatra ahoana raha ery mahena la raha ery teneny ala tsy mampiasa tafitolo ireo noho izay adiny tsaka ambony tafitrano zay ary jereo tsara fa ny osy ny azy mianika mba hisoroana le gorodobododa ao ambon'le tafitolona de ny azy tafo mianika aram-bato mihitsy izy fa nenay sakanay ao somary matavy izy am'izao de efa matahotra izay satria maro ihany ny olona maka saka matavy hohanina ny saka nefa tsy tena hoe mora alaina aloha raha ny tokony ho izy fa mora jonoina ihany omeko hevitra anankiroa isika amin'ny fiainana atsaha fiainana atsaha ny anankiray aloha de le resaka hoe ny akaran'ny voalavo ny tao anaty moteran'ny fiara de ny akaran'ny voalavo ny tao anatin'ny kabinan'ny fiara rehefa miditra ririnina tahaka an'izao de niakatra ny voalavo any atsaha rona telo de makao anaty fiara izy de indraindray ny fil amin'ny motera misy voakaikitra satria mafy nify ny voalavo de tsy tadidiko loatra hoe fotoana tahaka an'izao ka le izy ka de atoro atsika raha ohatra misy an'izay olona an'izay tsika satria misy antsahany akaiky ny toerana misy atsika any de mafana ny ao anaty motera rehefa avy mandeha le fiara de miakatra makao le voalavo ary mihinana izy aloha rehefa mizatra tandrifiny hoaniny ataovy zay azahoana voalavo anankiray na am'fandrika na am'poizina de rehefa vita le tratra izy ray ohatra eny atsaha na akaiky ny fiara eo de maka antsy de trobaro ny kibony izy vao maty iny zany ohatra ny tena tsara indrindra de izy le mivoaka iny ny tsinainy sy ny ao anatiny ao de hosoreny iny rano sy ny rano kibokibon'le voalavo iny ny ao anatin'ny motera ny ao anatin'ny kabinina ny fiarakodia ny ao anatin'ny malfa tonga de izy le voalavo nama ave fa ny voalavo rehetra fa tsisy voalavo loatra miditra intsony makao de za pijery an'le hoe 12 coups de midi zany misy an'le Bruno zay ny tena mahay ao taony na enoko an'le izy ary nandramako de marina tokoa tsara fa andramo raha vitsika maro mifampitaritarika ao an-tanàna ino zao ny tena na vitsika pelaka na vitsika tsotra zany raha tala vitsika pelaka vilana mifandehany ny vitsika pelaka aloha azavaiko le izy vitsika maro manao loserina misy elanelany 2 centimetatra fa raha vao pelaka le anankiray io de misy ambodiny misy manaraka kakily fa ianao tsy maintsy mampiasa lopy ahitanao le izy tsara le pelaka ty ara mandeha rery le vitsika pelaka ahoana nafatarana azy iny le hoe vitsika manirery tsy mandeha mahitsy izy ve mandeha mahitsy palahelo nery zareo fa zany hoe ireo vitsika ireo no nataony malagasy hira ohatra eo amin'ny fanehoana firaisan-kina mavitribitry ary an'laisany mahatonga ny vitsika sasany miolon'olona satria le vitsika lahy zany tsy mahavaika de mialaala ry zareo de ina ny teneniny vitsika tsy mahavo vitsika momba kitay vitsika momba meko le tsela tila kanety raso aloha omeko kosa rahakaty izy satria betsaka no mety mitady vahaolana ao an-dakozianareo na eny tokotany na mitoerana hipetrahany sakafo mety misy vitsika ray taranaka be mandeha ry zareo de indraindray izy vetivety fotsiny ny fanamariana ataon'ny olona nanomboka tamin'ity taona ty lasa mihamaro be ny vitsika mavitribitrika kanefa mieritreritra hatrany ny antony tena ny antony ny vitsika de toy ny zanak'Israely andevozina any Ezipta izy aloha de rehefa aveo izy manokatra ranomasina miampita mihitsy satria ritra ny zavamamy ny tena misitona azy rehefa tianareo hijanona zany ny fandehanany vitsika amin'ny lalana anankiray de maka lakre na tsoka fotsy lakre de asio faritra fotsiny amin'ny toerana lehany
de tonga izy de tsy miampitana io mihitsy izy fa tsy maintsy mivily. De raha voahodidina lakre zany ohatra ny trano ka avy any lavidavitry ny trano no misy mivitsika de tsy miditra ao an-tranonao mihitsy izy. Lakre tany fotsy io sa lakre tany fotsika lakre anosiny rafilro. Le raim-bozy me sista misy ty namako ty azafady aloha am'le hoe singam-bolo maly ny vosotra de omby ngeda fa tady kely de malavo anazy. Eo aloha zany endrika anankiray sehoany any ambanivohitra hoe de hoe singam-bolo zany hoe tady kely anankiray malavo kely no tady kely azy zany singam-bolo zany. Ka inona ny tian'ny lazaina amin'iny zany hoe zavatra kely mety malavo anao sa hoe taina koa raha manina mampidi-drano ketsa sovakaka mampidi-drano ketsa taina koa aza matafitoy misy patsaray tsombo vava misy pasa glasy be vava la raha tsy ohatrany barika vavaray tsombo saona ka iny nge zavatra tsy tranga naninona indray le Naomi hoe singam-bolo andavo omby ngeza be vosotra fomba fiteny fomba fiteny fotsiny ilazana hoe zavatra tsisy fotony kely de kely nefa inona moa vosirina inona moa vosirina ny omby inona amin'ny omby ka inona amin'ny omby vosirina ny filahiny to inona malavo ny filahiny io le bongany ary iny le bongan'omby zany le bongany fa inona tsy bongan'omby fa tony fa inona sokrille any pestinga pesticule pestin iny le vosirina esorina le voany esorina ny fitoeran-tsirinainy esorina ny fitoeran-tsirinainy le omby ka inona malavo an'iny ka tsy hoe lavo am'izay tretinareo zay fa le zavatra zay le biby zany zay zany tsy azondra Jules teo hoe rehefa miala le tranontsirinainy le omby na le saka de lasa saka vosotra izy zany na omby vosotra aza manandrana akory fa efa misy olona vosotra ve ary inona na tonga an'izao ry raim-bozy tsy fiteny tsony izy ankehitriny fa ry mamanay mpanao an'izany hoe sakadiriny makadiry fiteny roneninay mihitsy zany taloha sakadiriny ary raha mba anjono eo ohatra fa misy ohatr'zao izy ragotiny hoe sakadiborambo izy ny olona sakadiry aloha raha ijerany tena vavety sakadiry ve tsy manakaiky ny makadiry fa misy hoe sakadiborambo mba ataovy ngeda be moa io sary io e azo atao ngeda nge hoe firaritso fa voatapitra amin'ny fotoana alefa sary miaraba manokana ny kiala sitraka no zao tsingeritaona ny anio dia mirary anao tafita soa amin'ny fiainana ry kiala sitraka tratrara ny elaka de soava iadam-pinaritra lalandafy zay kiala sitraka vorotsiloza be le ty le ankizy kely esan'le ramatoa lehibe le mampiditra le suppositoire de hoe bebe le vorotsiloza ave ny ampinanana an'le izy fa ireto aretiny reto fa oentina amin'ny laboreto mihitsy le elabe vonazo mahery anao raha fieritseritra lalina tu comprendras plus tard satria am'izao mbola mpanipanininao zao mbola ho avy ny fotoana vorotsiloza ianao anako mbola faninizy aiza le sakay teo le sakay io fa le bokalo etiko moa dia zay de aza dino ary ry havana fa dia anomboka ny baolina ka raha mpitso de match amical any frantsa alefa ebelona inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault ny fandarana nefa dia tsy miala mizafy Memane vahiny, memanasa olona alasinainy talata lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao miraikitra tsy mandeha amin'ny zelone na tianareo foana mahasana ny tontolo-piainanao